Tokolasy tokovavy ao anatin'ny hafaliana tanteraka no ananterana ny arabam-bampirorintsो antsika mianakavy amin'izao andro vaovao izao indray herinandro vaovao alatsinainy 5 jona isika anio taona 2024 isaorantsika ilainahary noho ny fitantanany sy ny fitahiny satria raha tsy teo izay dia tsy afaka ny iresakisika ifampitafa amin'ny alalany onjabeo sy ny sary zany eo ny radio madava anao manaraka ny fandarana eo ihany koa ny MPS radio ny fahitalavitra MPS eo ihany koa ny YouTube sy ny Facebook toy ny mahazatra karakaraka ny mapety anao zany no anarahanao nyty miara-manonja MPS radio mada ity isaoran'ireo teknisianina manao ny aintsio zavatra amin'ny fikarakarana ny resaka teknika na ny atao amin'ny foibe na ny miparitaka manerana ny nosy izany ary ianao manaraka ny fandarana no tena anaterana ny fisaorana lehibe tokoa satria mahafohy zavatra maro mahafohy fotoana amin'ny hoe fanarahana nyty miara-manonja eto amin'ny MPS radio mada ity ahoana ny fandehan'ny fandarantsika toy ny mahazatra ihany ny famakafakana fanazavana lafikevitra maro izay anotsongaina tao anatin'ny betsaka izany ary eo ihany koa moa zany ireo ampisehatra miakatra eto nisan'izany ohatra ny député Thierry Randriambolaina izay efa vita amin'ny alalany Tiko Madagasikara atao amin'ny distrika ny Avaradrano efa ambadika ao izy manao isofoma ao dia hiakatra eo izy rehefa kelikely eo aorianany fanolorana sy ny teny fanokafana izany dia mbola ho avy eo ihany koa ny namana Faniry Razafy Manantany mbola any andalana any izy dia raha tokony ihany koa dia tonga eo ho avy eo ny solombavampoakan'i Madagasikara vao vita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara zany tao amin'ny distrika ny Atrimonjano rehefa latsinainy tahaka an'izao ny député zany Alain Ratsimbazafy raha ny fandaram-potoana moa zany fa dia ho hitantsika ao ny fandehany arakaraka ny hoe fizoran'ny fandarantsika akoatran'ny izay dia tsy azo atonona ny fiarabana ny reny rehetra ny reny teratany malagasy izany satria dia fotoana natokana ho an'ny reny moa zany ny omaly isika tsy misy ny miara-manonja rehefa alahady fa dia nifantoka tamin'izany hoe reny izany ny maneran-tany ary tsy diso anjara tamin'izany ny malagasy dia rabaina ny reny rehetra zany ny reny malagasy rehetra tratra izany fotoana izany misy moa hoe fotoana manokana ho an'ny reny fotoana manokana ho an'ny ray fotoana manokana ho an'ny zao fa tokony sanandro dia tokony hoe apotsika hatrany izany hoe reny izany manana lanjany reny ary tena tombony lehibe ho an'ny mbola manana reny ho an'ny tsy manana reny intsony ny reny teraka ny tenenina amin'izay ohatranay dia ataohoana moa fa zay ny fandaran'ilay nahary ka hoe rehefa manana reny ianao zany dia afaka mirehare tokoa afaka mirehare satria na ny hoe firenena aza dia reny ny teny tena mavesa-danja ao anatin'ny teny hoe firenena ka dia rabaina zany ny reny rehetra manerana ny zao tontolo zao indrindra ny reny malagasy dia rabaina manokana eto ihany koa ineny Lalao Ravalomanana satria dia reny zany olona izany manana ny maizy azy zany manana ny mampiavaka azy zany ary tena hoe ajaina apetraka amina toerana misy azy zany hoe ray aman-dreny izany reny neny Lalao Ravalomanana ka dia miterina izay fiarabana azy izay ary ny tena zava-dehibe dia ny hoe hotahian'Andriamanitra hatrany izany neny Lalao Ravalomanana izany satria dia tena zava-dehibe izay fanakinana ny fiainana sy ny hoavy amin'Andriamanitra izay misy ny mety hoe manadinodino an'izany fa zay ny tena goavana indrindra amin'ny fiarabana tahaka an'izao zany ny fanakinana ny fiainana amin'ilay nahary satria isika olona mino ary rehefa mino isika dia tsy manana amin'ny fiatrehana ny fiainana sy ny hoavy fa dia tsy maintsy misikim-ponitra ny ekipa rehetra moa zany dia anatanteraka ny fiarabana neny Lalao Ravalomanana noho ny fetin'ny reny dia
mirarosoa ihany koa ireo ekipa maro samihafa izany zay anatanteraka nyzany amin'ity maraina ity vita ny adidy izany zay moa zany tsy afaka makany fa dia tsy maintsy manohy ny asa mandrara zany amin'ny resaka miara-mononjy eto amin'ny MPS radio madaka dia efa hoentin'ireo namana marobe zany ny fiarabana aneny laleo ravalomanana hotahin'Andriamanitra aleo lasa zay ny momba an'iny fa ahoany ty raharam-pirenena ety Madagasikara ty ahoana ihany ny resaka fifidianana zany ny resaka eny rehetrarehetra eny ahoany ty resaka jirama ity fa atao tena enjana de enjana ny fiatraikany dia etsy an-taniny nefa ny mpitondra fanjakana zany miseho miezaka mihitsy miseho zany ampiasaina ny haino manjery sy ny rehetrarehetra milazany hoe tena mahavita zavatra ary mbola mampanantena indray zavatra hoan'ny olona zany hoan'ny vahoaka malagasy ohatra zany hoe raisitsika anankiray fotsiny hoe le fandalovan'ny filoham-pirenena tany Maroantsetra tamin'ny faran'ny herinandro teo io moa zany tsy fantatra tsony raharam-panjakana sa raharaha toko sa propagande sa inona no tena hoe nitondrana an'ilay fandehanana tany Maroantsetra ary io rehefa nytenentsika tamin'ny herinandro hoe mifangaro voraka ny zavatra eto amin'ity fireneny ity ny tiako Madagasikara raha mitety faritra ny président Marc Ravalomanana sy ny birao politika ny député tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara de mazava tsara tompoko mazava tsara ny foto-kevitra sy ny anton-dia amin'ny toerana izay aleha congrès paritra ary zany dia fiainan'ny atoko zany eo ihany koa raha nyteny avaradrano teny aminay doy député Jerry zao fionambehan'ny tiako Madagasikara aninona anao fionambe aninona manao congrès paritra aninona mazava tsara ny tiako Madagasikara fa eo ny fanetanana eo ny fanamafisana ny tokony amafisana ny foto-kevitra hiditra amin'ny fifidianana filoham-pirenentsika inona ny tokony atao amin'izany inona ny tsara ho fantatra momba an'izany ahoana ny momba ny lalàna ahoana ny fanetanana ny apikatroka sy ny sisa ahoana ny fomba fandraisan-dahatra ny manodidina ahoana ny andraikitra raisina rehefa hoe miatrika an'izany fifidianana an'izany fanaraha-maso indrindra dia avy eo ihany koa mifampanome hery ary mialohan'ny fotoana foana dia misy ny fitaovavahana fanakinana amin'Andriamanitra misy tsy mahataten'izany anefa misy tsy mahataten'izany neny tiako Madagasikara zany mazava tsara ny foto-kevitra neny ny mpanohatra ny an'ny fianakaviam-ben'ny mpanohatra amin'ny ankapobeny dia mazava tsara ny foto-kevitra ary tsy miala ny lalàna izany fa dia miezaka tsara manaraka ny lalàna velona eto amintsika raha natoko zany ny ataon'ny tiako Madagasikara tompoko ary akoatran'ny hoe raha natoko dia eo mbola maha-olo-pirenena ny tsirairay zony ny tsirairay ny mandeha metsena zony ny tsirairay no mandehandeha amin'ny toerana zay tiany aleha fa tsy misy lalàna eto Madagasikara hoe tsy mahazo mivoaka amin'ny fiarakodia ianao taizako nisy an'izany ianao tsy mahazo mivoaka amin'ny fiarakodia ianao tsy mahazo metsena taiza mbola zao zany zao rehefa mandeha metsena dia ahitana loza eto amin'ity Madagasikara ty ahitana loza rehefa mandeha metsena le mandeha metsena tiana tenena amin'io le tsena izay eny Kalamanjana zany fa tsy any amin'ny grande surface fa le tsena hoe mandeha metsena raha miteny ianao zany hoe mandeha metsena amin'ny maha-malagasy hoe fandraisa ny malagasy azy dia ohatrany hoe tsenan'Anjoma tsenana Alarobia tsenana Sabotsy tsenana Talata tsenana Alatsinainy anarana andro ma tsy matetika ny filazana ny tsena zany ny anay zany zao hoe sabonamma dia sabotsy dia tsenany sabotsy dia tsisy zay tsy mahalala an'izany raha eny sabonamma rehetrarehetra eny zany dia hoe tsena talata dia hoe raha vao tsena talata talata ny volon'ondro tsenana alakamisy dia tsena alakamisy zay ny tsena fa rehefa hiditra ny tsena ianao zany sa hoentina tsofoka ny tsena le fiara raha mandeha fiara fa tsy mahazo midina ny fiara fa ary ihany tsy mahazo tsy mahazo midina ny fiara fa ao anaty fiara ao ihany fa inona koa ary zany fa misy inona eto Madagasikara hatramin'ny vahiny tatoato dia gaga mihitsy amin'ny zavatra misy eto Madagasikara zavatra tsy tokony hisy hoe ahoana sy ahoana fa zao lay fanakatsakanana
sy ilay fisehoana ataony ny fitondrana amin'izao fotoana zao ihany no mahatonga an'izao tontolo zao hitodika aty Madagasikara. Ny ataondrareo no mahatonga an'izao tontolo zao hitodika aty Madagasikara ny masony zany. Kanefa raha tsy tokony izany de mametra-panontaniana ny vahiny mandeha amin'ny lalam-pirenena. Iny zao président Marc Ravalomanana le tany Analavory, tany Mahajanga, de mametra-panontaniana ny vahiny fa misy inone to mipokatra amina bomba lacrymogène dia andeha-tsena ho ny président Marc Ravalomanana de tsy avela fa tsy mahazo mivoaka ao anaty fiara ancien président. Zay fotsiny inona ny dikan'izany rehetrarehetra zany tsy nefa mpitondra mbola mampanantena zavatra ihany. Ohatra le tao Maroantsetra zao de hoe tadiavinareo ve ny atao ino ty izy ty atao région fa 420 220 ny région tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana de lasa 3 fa nivakina roa vaty vahafifitonany de zao de hoe ampanantenaina indray zany eny amin'iny fatra Maroantsetra iny hoe atao fatra fa 420 fa valopolo isanjato mantsy zany ny vato menareo ana de hatrany amin'ny valopolo isanjato any zany no azo anatoka hoe atao faritra 420 fifidianana chef ze région raha tsy vita nandritra ny 5 taona. Zany hoe le région efa misy raha tsy vita ny mikarakara azy sy manaraka ny lalàna efa mipetraka ko ampiana ahoana indray. Zay fotsiny aloha. Faharoa, ny aty amin'ny fokotany raha tsy voakarakara endamin'ny tekely tsy haiko hoe endamin'ny tekelina ohatrinona tsy voaloha araka ny tokony izy ampanantenaina hoe ampitomboana aizakoriny eo. Ny any amin'ny commune firy ny commune mpiasan'ny commune tsy mandray karama amin'izao fotoana zao. Firy ny mpiasan'ny commune tsy mandray karama amin'izao fotoana zao. Raha miteny hoe commune BDB zany manerina Madagasikara ny tiano tenenina amin'izay. Mbola misy commune tsy manana be ny tanàna voafidy hatramin'izao efa ho tapitra amin'ny fotoam-piasan'ny Ian Rajoelina sy ny ekipany. Mbola misy commune tsy manana be ny tanàna voafidy. Day mbola misy dossier any amin'ny fitsarany mbola zao hoe misy commune ihany keo mbola tsy mipetraka ara-dalàna ny conseil communal mpanolotsaina. Ho an'izay efa misy moa de misy gidragidra nandeha ny fanadihadina nataon'ny IGE tamin'ny resaka hoe fanodiko-donam-bola sy ny sisa de amina miliara ny arahantsika na ino reny de inona voalaza fa hoe any amin'ny nivon'ny raharam-panjakana nivon'ny commune any de misy ny any ny tena ahitana ny hoe tsy falahavirariana eo amin'ny fampiasana vola. Jerenao indray ny vola raha miresaka commune ihany tsika tsy commune ray fa commune maro be eto Madagasikara lany amin'ny charge le vola amin'ny karama mpiasa amin'ny jiro amin'ny rano amin'ny fitaovana maro samihafa fa ny hoe vola entina ampandrosoana n'ilay commune de kely na tsy misy mihitsy lany andoavana n'le charge. Zany ve ny fampandrosoana de eto ny Ian Rajoelina mbola manampy ndray na me fampanantenana ndray hoe ho asiana région fa 420. Fampanantenana aloha natao fa hoe zany hono ny etaetan'ny olona. Zany ve ny tena etaetan'ny olona ka na asiana région hatramina 10 areto rehefa tsy mandeha ny fitantanana rehefa tsy mena fa misofrira ilay commune ilay faritra ilay fokotany dia inona nio tsy mitondra ininona mihitsy zany tsy ny isa akory ny mitondra inona tompoko 320 zao nisan'ny faritra eto amintsika. Fa mahoana ny fiainandreo 320 ireo miainga avy amin'ny fomba fitantanany ny any etapiny any tsy mandeha amin'ny laoniny misy be ny tanàna miakatra fitsarana mikahatra sisa zany fiofanana za moa de nefa tamin'ny andro président Marc Ravalomanana hatramina chef fokotany nahazo fiofanana nampiakarina lapa teny Iavoloha. Zay nanao couverture médiatique an'izany. Ka le izy zany rehefa tena diniana ny fisehoan-javatra tato ato arakaraky ny mahakely ny fotoam-piasany ny filoham-pirenena sisa no mizotra tsy kelikely makany amin'ny jadona ny eto Madagasikara. Zay ny fomba fahitany maro azy.
hoe tsy avela mihetsena amin'ny président république teo aloha tsy mahavela mivoaka amin'ny fiarany tsy avelanao an'izao tsy sakanana ny tiako Madagasikara sakanana ry siteny tsy haiko tany Anosy iny saovina tamin'ny farany herinandro teo tena ohatrany zay manelingelona zany dia sakanana sy anaovana ny famefena amin'ny lafiny maro arak'izay tratra inona ny dikan'izany efa makany amin'ny jadona zany inona ny dikan'ny jadona maro ny dikan'io totalitarisme autokrasia césarisme tirania zany teny daholo zany tsy zany mamorona zany fa teny mandikan'izany hoe makany amin'ny jadona ny dikan'izany de hoe zay tiako ihany io misy lalàna eo fa tenitenenina fotsiny hoe lalàna lalam-panorenana zao fa hitsahana lalam-panorenana hitsahana zao lalàna rehetrarehetra sy isan-karazana zao hatramina code électoral teneny mitondra fanjakana sarotra be nikitika an'izany nefa ianao efa nisy zavatra tsy nety be dehibe tamin'ny fifidianana farany teo dia mila tsaraina zany izy ne tsy hoe soloana be hoe tena zato isan-jato fa mila kitihana mila tsaraina mba ho tonga any amin'ny fahatsarana hoe mba ho tsara ny vokatra sy ny sisasisa fikarakarana ny fifidianana sarotra be sarotra amin'ny zareo le izy fa inona ny zavatra sarotra tsy misy zavatra sarotra zany raha ohatra ka tena eo ny fahavononana fa le hoe tsy kitika code électoral de tompona andraikitra amin'izay ny fitondrana zany zay nanapa-kevitra an'izany tsy vonona mihitsy zany irosany amin'le tena hoe fifidianana madio sy mangarara ekeny rehetra anjakan'ny fahamarinana zay le izy ny olona tsy miteniteny foana am'ireny code électoral reny mila kitihana io satria efa nisy an'izao nisy tsy nety tato nisy tsy nety tato tsy vao Madagasikara akory vao mikarakara fifidianana topoka fifidianana impiry zay de mbola tsy mandeha am'izay loniny ihany hatramin'izao ka zay le hoe mizotra mankany amin'ny jadony ty raharaha ty nefitsika tsy andany milaza hoe firenena demokratika mifanohatra tanteraka milaza fa hoe firenena demokratika ohatra n'le kabary io ataony amin'ny sehatra raisam-pirenena ihany rehefa mikabary zany tompona andraikitra eto amintsika any amin'ny sehatra raisam-pirenena any de ohatrany hoe paradisa nety Madagasikara tongavany Madagasikara ho anareo ampiasa vola ho anareo mpandraraha vahiny tongavany Madagasikara fa tena be de be ny sehatra afaka ampiasam-bola tonga eto Madagasikara le olona vao tonga etsy nalakely misy mangarona amin'ny paosiny laza amin'ny passeport tsisy fandripahalemana tonga eto Madagasikara le mampiasa vola tapaka ajiro sorenany ny olona amin'io jiro tapaka lava io tsy maraina tsy atandro tsy ariva tsy alina fa ohatran'ny inona moa ohatra fanafodiny dokotera moa maraina atandro ariva de misy kadoany amin'ny alina tapaka ary tsy mampilaza tapaka de verina de mitapaka afaka adiny roa afaka adiny telo tsy mafaly ny olona io tsy mafaly ny olona io de ohatran'izany lay zavatra mitranga eto amintsika ka le izy le hoe fahitana zany de hoe nafaly nareo raha tsy faly zao aloha zay no eto de zay tiana ihany io ka zay no mandika ny atao hoe jadona raha azavaitsika zany dia hoe zay tiana ihany io dia mba ahafahana manao an'izay de katsanana zay tsy mitovy hevitra amin'ny tena sakanana zay manelingelona atao amin'ny fanaovana azy zany ane zao misy eto Madagasikara atraty amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety zao tena menimenina ary ambareto aloha fa miteny ny filohany olafitry ny mpanao gazety Monica ny présidente ny olafitra ny mpanao gazety ny laza hoe tena manameloka ary tsy mety tsy mendrika ny hoe fanelingelelana ny mpanao gazety amin'ny asany faneriterena ny mpanao gazety izany ary de manohatra an'izany olafitry ny mpanao gazety marina ny tenin'ny Monica tamin'iny satria ty raha-panaovan-gazety ty ane tena iraisany ty ny station samy manana ny asany fa tsy te hiditra lalina betsaka aloha amin'ny resaka hoe manahoana ny fiasan'ny fomba nyrivotry iainany mpanao gazety any amin'ny ainao manjery-panjakana any tsy te hiresaka betsaka an'izay aloha fa be de be ny zavatra tenen'ny namana any amin'ireny sehatra eny ka ny président ny filohan'ny olafitra zany de nyteny mihitsy hoe tena manao antsoavy hoe ajanony ty fanelingelenana mpanao gazety sy teritery ity fa alao mpanao gazety alalaka amin'ny asany eo any ko ny fanehoan-kevitra arapainarany
député Jerry Randriaplaina sombavahoaka voafy tamin'ny alalan'ny tima tao Avaradrano ndao ary zatsisy ya miarabanao namana Rina Rabemanjara miaraba ihany koa ny teknisianina rehetra ao ambadimbadika ao eto dia mamelara iaraban'ny reny rehetra ihany koa manerana ny nosy namana Rina Rabemanjara satria tamin'ny omaly tokoa no nankalazana zany fetiny reny zany dia miaraba manokana ny vadiny président Marc Ravalomanana Lalao Ravalomanana ny tena koa amin'ny maray aman-dreny atsika anazy zay miaraba ihany koa ireo reny rehetrarehetra zay ataontsika hoe mpiarabelona amintsika rehetrarehetra eto amin'ity fireneny ity zay tsisy afaka afahana izy ireo fa tonga dia mpangoko anankiray ohatra zay ngamba ny arabako dia manaraka an'izany ihany koa dia miaraba ny vahoaka malagasy rehetra na ianareo avy any ampitan-dranomasina rehetrarehetra any zay mangataka anaovana kokoa nareo any avany Caen eo ihany koa ny eto Madagasikara zay nangatahana mangataka atao kokoa manokana reo ankizy ao avao Lasoro zany Rombola ry Romanga sy ireo namany sasaretrarehetra manaraka zao fandaran'ireo dia miaraba manokana ihany koa reo mpiara-miasa rehetrarehetra amin'ny tena koa zay nangataka ihany koa nareo atao an'izay kokoa manokana zay ary izany moa dia tena hoe anisany ahitana fahombiazana zay anaovana fisaorana manokana rehefa avy eo koa any amin'ny faraparan'ny fandarako eto zany hoe fandraisam-pitenenako zany anaovana fisaorana manokana an'ireo ekipa marobe zay niatrika an'iny tamin'ny sabotsy iny androany vao atao hoe afaka nanao zay fisaorana zay namana Rina Rabemanjara fa tamin'ny alatsinainy teo moa heriny dia lundi de Pentecôte dia tsy nisy zay fandarana miara-manonjo zay teto amin'ity MBS ity teo ihany koa ny atalata zay nanaovana niny congrès ny itasy iny dia tany efa niditra vatana ihany ny tenako fa hafa ihany le hoe tena hita vatana ohatran'izao manao zay fisaorana zay ho an'ireo ekipa rehetrarehetra reo fa zay ngamba aloha amin'ny faraparany anaovana zay fisaorana zay fa iroso amin'ny atao hoe lahadinitsika namana Rina Rabemanjara eny ary lahadinika moa zany efa nentina teo ihany ny teny fanokafana somary lavalava kely satria tsy maintsy mibangona le izy hoe ny zava-misy eto amintsika député Jerry amin'izao fotoan'izao fahitany maro azy na ny eto toerana na ny any ivelany dia mandeha mankany amin'ny jadona ahoana ny fahitanao azy marina ve zany fomba fijery zany sa mety hoe fomba fijery misera zany na hoe eti-po fotsiny fa hoe jadona inona ny dikany jadona ahoana fahitanao azy hoe jadona ary anisan'ny atao hoe misy lanana anaovana misy ny lavana ny jadona raha ohatra ka masoa sy tena hoe mampety ny firenena na mampety zavatra anankiray ilainy za zavatra ray fa raha kosa raha hoe masoany rehetra masoany rehetrarehetra ny mpitondra zay indrindra le izy masoany atokony olombitsy zay indrindra le izy namana Rina Rabemanjara izany hoe raha ohatra ka hoe jadona ho tombotsoan'olo tokana na ho tombotsoana kokon'olona fotsiny dia tsy azo ekeny zay zavatra zay eo manko no anisany hoe mametra-panontaniana raha ny zavatra misy iaina ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao zay efa atao hoe isaorana ny vahoaka rehetrarehetra mihitsy efa tonga saina daholo ny vahoaka malagasy na ny zavatra misy amin'izao fotoana iainantsika izao satria efa tena tsy zaka tsony ny atao hoe tena hoe fahoriana tsy zaka tsony ny fahantrana ary tena tsy zaka tsony ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny tsy fananana azy zany moa dia efa tsy hita tsony ahoana ilay zanal'izy ka ianao moa miteny hoe resaka jadona tena raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia hoe na inona zavatra misy na inona mety amintsika na inona tsy mety amintsika dia iainao aloha fa zay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao zako ao aloha arak'ilay teninao hoe zay ny eto aloha dia na mety aminareo na tsy mety aminareo dia zay na faly nareo na tsy faly ao daholo zany rehetrarehetra zany ny zavatra nitakin'ny vahoaka nefa raha nametsaka filoham-pirenena izy dia hoe mba ny zavatra mba hasoa ny tsirairay indrindraindrindra hoe mba masoa ny vahoaka malagasy tsy vaky volo ao anatin'izany ny resaka atao hoe resaka mba hoe fananany olom-pirenena tsirairay asa anisany koa mba hoe ampivotra tsara ny fampianarana eo ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana zay mampaikaika ny olona amin'izao fotoana izao ny resaka délestage moa jirama dia efa mametra-panontaniana ho an'ny rehetrarehetra ary fanontaniana mipetraka hoe mbola ho voavà ve le olana sa tsy ho voavà fa raha ny zavatra misy ho sarosarotra ihany satria raha nandritra an'izay efa taona
ny tondrana 5 taona ny tondrana ty fireneny ty zay de hita hoe tsy nisy fivoarana ary vo miarana mesahirana satria raha ny délestage iainana am'izao fotoana zao a de tena hoe tsy vitany hoe adiny 3 adiny 4 itsony a fa rehefa vitany adiny 3 na adiny 4 de misy ihany mbola fatapahana tsindraindray any etsefatsefa ndraitrakehitreny mino fa voarainy tompona andraikitra mivata n'izay zavatra zay ary tsika moa hoe tsy hoe sanatriavina ny mpiasany jiramano enjehantsika eto fa reny keo de ohatrany hoe miasa izy arak'izay baiko omena anazy fa ny tena famahana ny olana de miankina avy any mpitondra fanjakana eto nytiako tenena no tompona andraikitra voalohany amin'ny famahana ny olany jirama io fa manenona tsy ampy fahalalana azy hoe tsy ampy gazoal na tsy ampy solika zany ny jirama mahatonga le délestage ngamba tsy tsika ny amaly an'izay fa zay tompona andraikitra mivatana am'izay namanarina rahampiamananjara no tokony amaly an'izay eny amanjery eny na eny amin'ny gazety mpanjaka gazety mivoaka isan'andro iny koa mpitondra ny na eny amin'ny radio amin'ny fitondrana nametra-panontaniana hoe misy mpitondra ve eto ahoana ve eto zao ry zareo ny eo a aiza kory ka io ane zay mihitsy le hoe efa miomana ve anao hitondra firenena fa raha miomana ianao hitondra firenena tsy tratrana zavatra surprise ohatran'izao ary io tsara ho an'ny olona rehetrarehetra mihitsy ianao zany a rehefa tsy eo am'le toerana de alao tsy miteniteny foana fataro aloha hoe raha zany eo a de ahonana anaovako an'ity fataro aloha hoe raha hoe inona marina ny olana io zavatra io matoa tsy vitan'le olona zay mipetraka eo amin'io toerana io zavatra io fa io tsy ny hoe fanoloana mpiasa ny jirama na fanalana ny directeur sy ana rehetra io vaolana fa le fahaizana mitantana avy any mbony mihitsy hoe ahoana ny anaovana an'ity ahoana ny amalana an'ity olana ity indrindraindrindra de hoe raha tena misy tena fitiavana mivoaka malagasy de reny le tena marary amivoaka malagasy reny a reny no tokony ho jery avy amin'ny mpitondra voalohany io moa izy ny eo araka le tenenina teo a amin'ny antsona hoe jadona ve sa tsy jadona anjara mivoaka malagasy mamaly an'izay fanontaniana zay rehefa tonga amin'ny fotoana tokony amaliny an'izay zavatra ny antony mantsy de tsotra be raha ohatra ianao ka mitondra firenena dia tokony hoe mieritreritra ianao mbola iverina eto amin'ity toerana zay nametra amin'ny vahoaka anaty ave raha mieritreritra ianao zany de tokony hoe manasoa an'le vahoaka ny ataonao aloha fa rehefa vitanao fanasoavana an'le vahoaka sy fikarakarana an'le vahoaka raha mbola te hipetraka ianao de nao ny tompony hoe za hipetraka eto sa tsy hipetraka eto tsony ny antony hoe rehefa nasoa amin'ny vahoaka zavatra nataonao a tsy mila manao propagande zany na manarina rahampiamananjara tsy mila manao propagande zany fa tokony hoe mbola iverina ary vahoaka malagasy fa mbola tiako toizana ny fanasoavana anareo zay le izy fa am'izao moa zany eto amintsika raha ny zavatra misy raha atao hoe reny resaka refonte reny dia efa nisany mametra-panontaniana sahady ny zavatra mety iaina ny vahoaka malagasy ndray amin'ny fifidianana raha tsy mitandrina itsika ary zay indrindra no nasarotony any président Marc Ravalomanana sy ny atokotiko Madagasikara amin'le hoe fandraisana ndraikitra sahady amin'ireny resaka hoe fanentanana ny olona ny anatin'ireny isoratra anatin'ireny lisy mpifidianana reny fanentanana ny olona anaramaso sy ijery hoe ao anatin'ny lisy mpifidianana avy eo ny anarany indrindraindrindra koa hoe mietrehtsika amin'ny fotoam-pifidianana ihany koa dia fa miomana amin'izany ny atokotiko Madagasikara zany hoe mieloha mandritra sy ny ao ariana efa atao hoe ahoana fomba itenanako an'izay efa tena lasa lavitra ny fomba hiadivana amin'izany hoe fifidianana mety amofady indray zany eto amin'ity tany sy firenena ity tsy hisy anaika an'izay tsony ary zay indrindra nefa hoe mba hisoroatsika ndraiksy hisy anaika an'izay tsony hoe mbola ho ahodikodina valim-pifidianana sy mbola ho rebirebena foana vahoaka malagasy am'izay safidiny tena eritreretiny a tsy azo ekena tsony zany satria ny antony de tsotra be raha ohatra ka nasoa an'ity firenena ity ny resaka alabaty tompoko de efa tsotro zao tsony ny vahoaka malagasy tsy nahatrotro zao tsony tsika fa vokatra hoe fahadisoana fanantenana de mbola ho forsena am'izany ve sanatriavina enga ndraika tsy ho zay a ny ataontsika hoe firafitry ny atao hoe reo atao hoe firafitry seni na reo ministera zay mikarakara ny élection eo ihany ko ny atao hoe ny ACC sy ny mombamomba azy rehetrarehetra hoe ho azo antoka ve zay fifidianana ho ataontsika izay ny antony mantsy de tsotra be hoe raha de mimeloha sahady ianao nefa mahita zavatra tsy tomombana sy tsy mety ohatr'izao a dia azo eritreretina hoe tsy andeha amin'izany mangarahary zany ny fifidianana
de zay mila tandremana dimilo ary itenenana sahady mba tsy hanaonaovampitondra zavatra hafahafa tsoatsy ka zava-dehibe mihitsy zay teniny député Jerry Randriamolen'izay satria eo ny teny malagasy manao hoe tsy te hanandratsy ary mibanjana foana ny hoavy raha misy zany zavatra hita hoe tsy mety de mila vahany zay mila mifampiresaka inona ny antony tsy hanaovana an'izany fa ny mpanohitra moa zany ny antso foana n'izay le fampiresana mila miresaka ny izy ty fa tsy an'ny TGV rery ty Madagasikara ty tsy an'ny TIM rery ty Madagasikara ty tsy an'ny iza rery fa iraisany ty kanefa le fikarakarana ny fifidianana efa mihita hoe misy zavatra tsy mety refonte no nitenenina tompoko refonte total isako mifolo taona de samy laza ve zay mpikarakara fifidianana rehetrarehetra any samy laza ve fa tena refonte no natao teo raha itena raha hoe ralina mbola ohatrany hoe ralina hafahafa ny tena mahadika ny zavatra nyseho tany am'le manoratra anarana de tapitra ny 31 mai zany fisoratana anarana de iny zany zao miverina any am'seny indray de iny ve iny le zavatra efa hafahafa nato tany am'y fokotany sasany any nisy totondry de iny ve no entina any am'seny de iny ray no alefany jerevanao de iny no iny zany no iengan'ny fifidianana nefa efa nisy problema tam'le evatra any am'y fokotany député Jerry iny ane mbola nisy mametra-panontaniana zao rehefa tena hoe iny zany ny ankina voka définitif zany le lisy mpifidianana ho avy any amin'ny fokotany eo indrindra mantsy satria tsy maintsy zay zao no toyany eo nefa tsy maintsy mbolo tonga daholo olo-pirenena rehetrarehetra sao de niova indray nena eo sao de tsy ao indray nena eo eo zany le mametra-panontaniana mbola hisokatra ve mbola hitoy ve zay atao hoe tsy fitezan'zay raha ohatra ka misy tsy fitezana maro anatin'le sy mpifidianana ary zay no tena angatahantsika mihitsy na manarina raha-pimananjara hoe raha mbola misy diso ary eo mbola hitoy ve zay fanitsina zay sy fidirana anatin'le sy mpifidianana satria isan'andro misy foana ny feno 20 taona zay indrindra mantsy tiako tirenina hoe zay le izy rapitso de efa misy de za zany tena raha mana manokana tokony mbola hisokatra io na manarina raha-pimananjara mialohan'ny fifidianana satria raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao de mino fa mbola be deabe ny zavatra tsy anjary eo engane ka tena hoe anaraka ny zavatra tena tokony natao marina ny atao hoe asa nataon'ireo mpikirakirandreo tany am'seny tany dia zay indray zavatra hafa zay fa na ny zavatra nisy aloha de tena tsy nahafapo ary na ny atao hoe nieritrereta hitombo be deabe raha le izy raha ny mifaritra sasany hita hoe mbola niaina foana fandetanana natao be deabe ary hoe isany nametra-panontaniana na mifanjakana raha tsy de nandray andraikitra oatra tamin'ny fandetanana ny vahoaka malagasy isoratra anatin'izay lisy mpifidianana zay fa mipanohatra ny tena voy ary mipanohatra moa de efa zatra fifidianana ary efa zatra manomana fifidianana ihany koa dikan'le fihetsiky mifanjakana tsy nanao ohatrany tim tamin'ny fanentanana misy ka eo nge le any mety efa matoko tena be izy na manarina raha be mananjara hoe mety efa matoko tena be izy amin'ny fanomanany ho anazy fa tsy ho an'ny vahoaka malagasy de eo foana le tenenina hoe raha hoe tombotsoa natokona tombotsoan'olo tokana manahirana fa tena mipetraka marina ve hoe tombotsoa amin'ny vahoaka malagasy no jerena am'izao zavatra misy iainantsika zao de zay le mametra-panontaniana hoe aleo tena hoe miomana foana itsika am'izay hoe fiomanana ny soratra narana tanaty lisy mpifidianana zay nanaitanana andretrarehetra de io moa zany hoe miandry zay valiny indray aloha tsika eto de hita indray hoe tsy maintsy hojerevana indray hoe nandeha araky ny tokony izy marina ve le fanitsiana nety marina ve ny zavatra nataon'ny seny tany eo indray zany tsika vao manakolazaina indray inona indray no paikady hiditsika hijerevana an'izay sy hoe hiarovana an'izay tsy fahatombamanaizay tsy fahatombomanana izay amin'ny fotoana zay ivoahan'ireo liste électorale reo na manarina raha-pimananjara raha ohatra mantsy ka atao zao ny tsapa-kevitra sondage zany io zany zao lasa manahirana be manao an'izany eto Madagasikara hoe sondage hoe tsapa-kevitra raha izay lasa manahirana be ihany keo ny anao an'izany hoe manahoana ny cote de popularité any anina nefa zany sakafo hoan'ny isan'andro any ivelany any raha tsy resaka fa tsy ny any frantsitsika raha eto anao zany milaza an'izany de lazaina fa manakorotana lazaina hoe manao ohatrany hoe mi-influencer olona mialatsika am'le fitenenina sisa nefa anao milaza hoe tany démocratique tany frantsa tompoko mbola tsy tonga amin'ny fifidianana de efa mivoaka ny sondage hoe Macron lany eo
tany Turquie voaingana kely teo. Erdogan ny lany eo mitondra fahantelo ny ray. Erdogan sy Vladimir Poutine mihinana glasy, miaraka mihinana glasy. Zany atao hoe endriky ny hoe fahalalana daholo zany rehetrarehetra izany. Ina moa le anaran'ireny glasy le ohatran'ny fonony ice cream moa sa inona ny anaran'ireny. Erdogan sy Poutine. Style daholo koa moa zany. Ka ny eto amintsika tsy azo atao ty, nefa ry zareo manao. Fambirim-bahoaka, mamory vahoaka izy, manao zay tiany mihitsy. Dia ianao zany dia tsy afaka manao. De lasa mitombo azy ilay tsy fampitokisana. Ahoana moa zany tena tokisana? Ahoana moa zany tena hitokisana zany zao hatreto nitoy ny fikarakarana ny fifidianana eo. Efa nisy resabe ny resaka logiciel, efa nisy resabe ny resaka informatika. Io tsy vitany hoe atsona ny OIF, atsona ny vahiny de hoe io ny logiciel ampiasainay. Iza mahita moa raha misy zavatra hafa ny ambadimbadika any tsy hita ety ively ety. Io ny afaka atao hoe io ny fitaovana ampiasaina. Fa zany informatika zany tompoko afaka lôlovina tsara zany ho an'ny mahay azy. Zany logiciel zany tompoko afaka lôlovina tsara zany, fomba fiteny zany ho an'izay mahay azy. Ka le fotikevy dehibe zany le zavatra misy de zao mbola mitombona ilay tsy fampitokisana, tsy misy le confiance. Ahoana ny izorana am'zany député Jerry? Zay indrindra moa le mametra-panontaniana satria raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao ny sarotra be le fifampatokisana. Ny antony raha ohatra hoe misy fifamoren'olona de efa natao zany ny hoe rarana mihitsy mamory olona eny ankalamanjana. Manaiky an'izay fandaminana zay ny ataoko teko Madagasikara. Fa tsy misy koa ny hoe andeha ny olona de ho sakananao ny am'izay tiany ale, fa maninona le olona ny sakanana. Iny mbola ho resantsika rehefa avy eo. Ny tia nambary eto zany de hoe rehefa izy mamory olona eny ankalamanjana de mahazo. Fa rehefa izy mamory olona eny ankalamanjana de tsy mahazo. Société civile zao fa nametraka an'izany fanontaniana zany. Ka eo indrindra le tiako atongavana hoe raha ny zavatra misy eto amintsika aloha, indrindra hoe ny fotoana hiatrehana ny fifidianana zay ho atao ato efa tsy mipetraka izay fifampatokisana zay na manarendana be mananjara. Rehefa tsy mipetraka zany le fifampatokisana, inona vokany? Tsy afaka ho forcenao fotsiny olona hoe anaika an'izay zavatra ho teneninao. Ohatra sanatiavana hoe tia ny valim-pifidianana reo olona, io na vokanseny, io na vokansy SSC, de ho forcenao anaiky le olona. Nefa raha le fipetraka ny fanomanana na atao hoe ro rafitra zay mikirakira ny fifidianana dia azo lazaina fa tsy azo antoka raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao. Tsika nefa tsy maintsy roso amin'ny fifidianana na ahoana. Zay ihany ny vahaolana, miroso amin'ny fifidianana. Ary rehefa voasoratra lalam-panondrenana hoe tapitra ny 5 taona de miroso amin'ny fifidianana. Eto koa mbola tiako tenenina any mbola misy mivoy ny anao iny izy teo tetezamita indray. Fomba inona moa zany rahantsika mametraka tetezamita? Mila zavaina zay zavatra hoe misy ady ve eto, misy kirotana ve eto, misy tsy milamina ve eto fa andaotsika roso amin'ny tetezamita. Eo indrindra namana Rina Rabe Mananjara ny tiako resahana hoe raha ohatra zany tsika ka tena roso amin'ny fifidianana io dia tsy misy oatra ny fifampiresahana ihany aloha. Zay nefa mivozana zay nefa mivozony ny atoko-panohatra ary mety hoe sarotra mampitondra fanjakana ny anaiky satria hoe hevitra avy aty amin'ny mpanohatra le izy. Eo ihany koa le niteneniko hoe mbola mety ampipody isy toerana zay hoe raha manaiky zay de ohatrany hoe matsiaro teny ho resy. Za de miteny hoe mbola tsy tara zay fifampiresahana zay na manarinana be mananjara fa io rehefa hoe miresaka de zay fanapahan-kevitra iraisan'ny rehetrarehetra koa na inona valo fifidiananao na inona valo fifidiananao efa nekeny rehetrarehetra zay atao hoe rafitra hitondra ny hitantana ny fifidianana dia manaiky zay resy eo ary tsy maintsy manaiky an'izay maresy koa zay atao hoe mbola mieritreritra ny tabataba zany am'izay fotoana zay. Fa raha am'izao tsika ny roso am'le fifidianana zay mbola atao hoe mametra-panontaniana raha reny fisokatana anarana reny resaka refonty reny araka le lazaintsika teo na ny ralina dia hita hoe misy zavatra hafahafa lazay ny azo ilazana anazy na Rina Rabe Mananjara
de zay le mahatonga amin'ny teny hoe mbola tsy tara raha ohatra ka mifampiresaka ary iny hoe tsy mamenatra io tsy mamenatra io raha ohatra ka mamay manetry tena kely fotsiny mpitondra fanjakany andao arytsika andamy mantiry zalahy amin'izay mba mangarahara fifidianana amin'izay mba mety araky ny eritreretin'ny vahoaka azy hoe tiany hitondra na tiany tatana amin'ny firenena indray raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao nge tsy hoe anina fa afaka mbola tsisy voarara mihitsy hita amintsika akoatran'ireny tamin'ny korotanireny ianina tsy mahazo mirotsaka hovidiana na ianina tsy azo hovidiana hitondra firenena fa afaka mirotsaka daholo zay te hirotsaka rehetrarehetra tsy misy ny sakatsakana amin'izay fotoana zay de eo mantsy zao tsika no tena hoe mahalasa saina zany satria le fotoana député Jerry mandeha any androany zao tsika efa firy 10 jona le fotoampiasan'le filoam-pirenena zany fa miena hatrany iny député an'ilay Ratsimbazafy fa tonga dia lasa mbola memafy nefa ilay tsy fampitokisana de hoe raha mipetraka zany le tsy fampitokisana inona no aterak'izay zavatra zay ao inona ny zara iandry ny vahoaka malagasy miaina ao anatin'izay tsy fampitokisana akoatran'izay ihany keo mametra-panontaniana ny olona amin'izao fotoana zao miprefet ve miasa ho an'ny vahoaka sa miasa ho tombontsoan'ny mpitondra satria miainga avy amin'ireny le sakasakatsakana le am'le congrès party reny ne mahatonga ny olona anytany zany ny prefet ve amina toerana ray zany miasa ho an'ny vahoaka sa miasa ho an'ny mpitondra nefa misy lalàny ao chef district ve any rehetrarehetra any miasa ho an'ny vahoaka sa miasa ho an'ny mpitondra ny mpitandro filaminana miaramila zandary polisy miasa ho an'ny vahoaka ve sa miasa ho an'ny mpitondra ny ministra isa tokony isa-tsokanjany miasa ho an'ny vahoaka sa miasa ho an'ny mpitondra satria inona mahatonga ny olona anytany zany ny olona manontany zany lazaina lizy hoe lanonam-panjakana nefa misy mpikambana anaty gouvernemanta manao akanjo orange sy ohatran'izany de tsy fantatra tsony hoe lanonana toko ve izy ty sa lanonam-panjakana sa ahoana ny chef Cisco any any mizapy any amin'ny tompona ndraiky sisa-karazany any amin'ny fampianarana any ny any amin'ny fahasalamana any miparitaka any amin'ny fahatra rehetrarehetra any miasa ho an'ny vahoaka ve sa miasa ho amin'ny mpitondra akehitriny efa hipanjana ny fifidianana ka ampanantenana an'ity sy ty raha ny tena izy tompoko reny tonotonony reny hoe asa-panjakana man zany asa-panjakana egaly lasa-bahoaka de tokony hiasa ho an'ny vahoaka hikatsaka mandrakariva ny tompontsoam-bahoaka fa tsy tokony hoe tandondomy le fifidianana de misy manaporotra de misy n'zao de misy n'zao de misy n'zao dia lasa mifangaro ilay hoe raharaana toko sy ny raharaam-bahoaka ahoana fahitany député Jerry zay hoe mifangaro le izy am'izao fotoana zao indrindra ho an'ny eo anivon'ny fitondrana to misy orange atao le rehetrarehetra nefa lazainy hoe lanonam-panjakana marina mihitsy ny lazainao na manarinana be manjary ary eo foana zany le tia natongavana hoe nandritra an'izay hoe fotoana malava zay nitondran'ny filoham-pirenena ty fireneny ty hatramin'ny androany dia tsy tena hitana loatra hoe inona le tena hoe zavatra entina mpandrosoana eny fotony na entina fitaovana entina andeha esan'ireny tompona ndraiky mpanjakana eny fotony reny fa am'izao fiafarany mandat zao nefa gagy ianao fa raha mbola fizarana moto etsero fizarana katikata raha ho an'ny chef district za tsy malahelo an'le hoe tobilomena chef district fa maninona izy ireny raha tany voalohany voalany mihitsy filoham-pirenena de efa mena fitaovana ny esany mba nafaly izy ireny nanao ny asa rehetrarehetra na nandrify azy koa fa ty amin'ny fiafarany mandat zany vao misy fizarana an'le fitaovana rehetrarehetra ireny eo le mametra-panontaniana ho atao inona reny fitaovana rehetrarehetra reny hoe tena esana marina ve anaovana ny asa-panjakana marina ve sa fa eritreretina am'le hoe ho avy ny fifidianana de ho ampiasaina ny fifidianana amin'ny mety tombotsoa manokana ny mpitondra na ihany ko mety tombotsoa manokana ny atoko anankiray eo zany le mametra-panontaniana eo de mana manokana ihany ko ny vokatra reny hoe fitsakatsakanana etsero reny dia zany te ametra-panontaniana indray hoe mba fantatra ny filoham-pirenena tsara marina ve izy mety mamebaiko ndreny atao hoe mpitandro filaminana manakatsaka ndray satria
mba fantatry le zareo le mame baitso hoe fa filoam-pirenena nge maloto am'ireny filoam-pirenena me ratsy am'ireny hoe efa ho tapitra mandaha ny filoam-pirenena nefa mbola manao zavatra tsy miendrika ohatr' zao avoaka malagasy manao zavatra ohatr' zao mame baiko amnaovana herim-pamoretana etseroa manao baiko anakatsakanana olona anakiraha ery mandeha manao ny asany ao anatin'ny mahatonga mpitarika toko azy ary zay no anisan'ny mahatonga am'teny hoe tena mba fantatra ny filoam-pirenena ve satria raha nisy lesion nandeha taloha reny hoe nisy namoaka teny amin'ny aina manjeretra izy tsy nahino an'izany moa le hoe sao de izy any mame baiko an'ireny ohatry tsy fantatry le filoam-pirenena koa raha mame baiko an'ireny olona manakatsakana sy manao tsy de falavo reny zavatra anisan'ny mamperitreritra ihany tiako ambany reto de hoe baiko avaiza marina zany le baiko mandeha ny antony manko de raha mifahalalako hoe filoam-pirenena ny tena filoha faratapony filoha alin-da de enao zany rehefa mahita zavatra mandeha de ohatrany hoe baiko avy any amin'ny filoam-pirenena zany le zavatra ireny de io zany le mametra-panontaniana izy marina le mame an'le baiko manao le zavatra ireny fa raha mifahitana an'le mpitandro filaminana ireny nefa de tena tsy fidiny azy le izy namana rindra rapiamananjara sy ny tena koa de anisan'ny hoe tao anatin'ireny atao hoe fanakatsakana an'ireny de niarany mihitsy raha ataoko hoe ny tany pefo manokana nahitana an'izay re tany manjaka-ndriny reny keo nahitana an'izay fa hita mihitsy hoe tena tsy fidiny an'le mpitandro filaminana an'le izy fa tena menambany mena izy de manao an'le izy fa aveo izy mialatsiny aminao aveo izy tena fona aminao mihitsy sanatriavina hoe tena mialatsiny ny fona aminao zay nga fa tena baiko tsy baiko renay de tsy maintsy ataonay zay nasana zavatra anankiray manahirana zany ao anatin'le izy fa raha mizavatra iainana am'izao de tena hoe za te hiteny hoe mila mieritreritra ihany mpitandro filaminana satria lasa herim-pamoretana loatra satria le malagasy tsy le mpanao politika ntsony ny tegna lavitra le firenena na zavatra hita tamin'ny Mazangana manarindra rabe mananjary fa le vahoaka mihitsy nefa zay tsy te hela amin'ny zavatra ohatr' zao tsony fa zay de hoe mahafantatra hoe tia ny olona mety eritreritra navitra amin'ny Madagasikara angambany vetzay ny eritreritra le olona de tena hoe tena arovany ary tena hoe tena ataony hitan'izao tontolo zao mihitsy hoe tia ny olona mety aminay ary hitantsika tena amin'ny aina manjery satria tsy hoe manao propagande ny tena koetona manao dokam-barotra fa azo porofony zany ny antony anankiray de zao hoe tsy misy hoe fanetanana andao akampihiritsika de tenenina anao amory vahoaka tsika na ohatra zao fa le olona mihitsy eny an-dalana nefa mahafantatra hoe ho avy président Ravalomanana de tena hoe andaotsika andeha hitsehana azy andaotsika andeha anao rodombe andeha araka amin'le rangainy any anatitra azy eny amin'ny toerana zay eritreretiny hipetrahana tany Majanga tany ary zavatra anisan'ny mahafaly aho de ny hoe le fahafatongava-tsainy ny vahoaka malagasy rehetrarehetra amin'izao fotoana zao zavatra lehibe zay zavatra ray ny antony manko hoe fanavotana firenena tsy vitan'ny mpanao politika fotsiny fa ny fiaraha-mientana vahoaka malagasy amin'izay anjara andraikitra manandrify anao any amin'ny fokotany any amin'ny commune indrindrindrindra amin'ny fotoana ny fifidianana dia mila mandray andraikitra ny olom-pirenena tsirairay hifidy zay olona eritreretiny hitondra ny tany sy ny firenena zay de zay zany no anisan'ny hoe tokony mieritreritra ihany mpitondra fanjakana sy mpitandro filaminana hoe efa fotoana tokony tsy anaovana zany tsony zao fa tena hoe malalaka ny olom-pirenena rehetrarehetra anao fanetanana ny atao hoe vahoaka malagasy zay tena hoe tokony iomana amin'izany fifidianana zany eo ihany koa tsika atao anatin'ny atokotiko Madagasikara de tena hoe ao anatin'ny lalàna mihitsy ny fanaovana kongresy Rina Rabe Mananjara ka tsika ave raha anao kongresy paritra de ho sakatsakanana ohatran'ireny fa maninona ny sakanana za zao ataoko hoe isorako any mpitandro filaminana manokany tya ny zavatra sy atao vakadrano nresaka tamin'zareo ny tenako nresaka tamin'ny chef district ny tenako ary anisan'ny zavatra hoe nafinaritra hoe navelana lalaka fotsiny nanao listo amin'le toerana zay nanaovana anazy tsy sakatsakana tsy hitako ina le olana tamin'nytao nety tsara ny rindra tsara tena dikan'izay zavatray raha avelan'ny mpitandro filaminana na mpitondra fanjakana ohatran'ireny tao vakadrano dao le araka Madagasikara tsy hitako ane zay olany io tsy misy andeha anongon'olona ery ohatra de anongo am-panjakana na andeha anangon'olona ery de andeha anakorota fa vokatra le lacrymogène nataonareo lasa mame atezerana le vahoaka malagasy de zay mila tandremana hoe nareo ve manao le provocation andeha anakorotana an'le olona anao zavatra tsy voahevitra sanatriavina ary zay mety zavatra fandrisa ihany koa zay zavatra ray hoe ho akorotany reto fa misy anina de avao de manaonao foana de ho samborina ety serosero
zay zany a tsy hovotratra'zay tsika tsy hovotratra'zay tsika satria ny olona pomba ny président Ravalomanana de tena olokendry ary tena olona voataiza ny olona ao anatin'ny atokotiko Madagasikara ary zay anisan'ny mampiaiky nyzao tontolo zao hoe ny tim dia olokendry tsy ao anatin'zany hoe olona nde anao zavatra tsy voahevitra na ihany ko olona nde ananao foana etsy roa fa tena hoe olona voataiza anatina toko ary maspirofona am'zany hoe olomendrika moa zany ny filohan'ny atokotiko Madagasikara namana Rina Rabemananjara ary anisan'ny mampiaiky nyzao tontolo zao ny hoe fomba fitaizan'ny président Ravalomanana ny olona zay ao anatin'ny atokony ihany koa. Eny ary amarapara ny député Jerry Randremolaina satria tsy hotazon'ny ela ihany koa satria mbola maro ny didy amanandraikitra zany zay tsy maintsy atrehany amin'ity an'ity inarany teny entin'ny député Jerry Randremolaina amezana azy ny afatrafatra ihany koa mandeha fotoana. Ya io moa zany arak'le efa nilazaina teo de mbola tsy maintsy itoy foana ny congrès paritra zay ataon'ny atokotiko Madagasikara ary isy ihany koa zany ny congrès national ihany koa zay atao atsoatsy zany a dia mbola tenenina amintsika eto moa ny fotoana sy ny daty sy ny toerana anaovana an'izay a fa aorinan'iny congrès zay ao atao eto moa zany a dia zay ndray vao niatrehana ny élection zany ny atokotiko Madagasikara fa amaranako anteniko dia anao fisorana ny reto ekipa ny avakadrany retraketrareto zay anisan'ny atao hoe nahitapamombiazana ny feonambentsika natao tao amin'ny espace Lion d'Or zay isorana manokana reo tompony eo toerana io ihany koa eo ihany koa reo malala tanana rehetrarehetra zay atao hoe nanao tolo-tanana zay anisan'ny nafinaritra ny fifanampianareo sy ny tolo-tanana nataonareo tamin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy io zany de isorana manokana reo olona rehetra malala tanana zay mifanampy tamin'izany rehetrarehetra zany eo ihany koa reo mpikambana tao anatin'ny foko tim rehetrarehetra teto avakadrano ny com tim dis tim indrindraindrindra zay atysan'ny nanampy teo ihany koa reo olombofidy zay niara risala tamin'ny fanomanana rehetrarehetra ary anisan'ny modely ho atsika tokotiko Madagasikara ny tao avakadrano dia zay no anaovana zay fisorana zay ho an'ny rehetrarehetra ary misaotra manokana ihany koa ny président Marc Ravalomanana tamin'ny fanotronana sy ny fidinana teny fotony teny sy ao reo ekipa pro-politika eo ihany koa reo ancien team eo ihany koa reo atao hoe olom-baovao zay nanatevin-darana ny atokotiko Madagasikara dia isorana manokana ihany koa nareo fa de tena hoe le firaisankinatsika sy le atao hoe fifanapitsika no azahoantsika fandresena atao ato ka dia misaotra ary zay fisoran'izay moa de tena hoe averimberiko foana satria dia anisan'ny nahitapambiazana be zay etsika nataontsika teto amin'ny distrika navakatrano zay dia makasitraka tompoko lahy de makatelina tompoko vavy de samy tompoko tahin'Andriamanitra. Isoratsika ny député Jerry Randremolaina voavidy tamin'ny alalan'ny tim tao amin'ny distrika ny Avaradrano tondra fanazavana teo tena lehibe ny famerimberenana ny fanazavana tahaka an'ireny satria izao matsy misy mieritreritra any hoe rehefa abadona reo vahoaka malagasy reo dia atao amin'ny fanaovana azy manaiky foan'ireo ninninona atao ary zay dia fitaovana anankiray ihany keo ahafahana mampanjaka ny totalitarisme na ny dictature na ny autocratie na ny tyrannie mitovy daholo ny dikan'izany hoe tsy refesy mandidy akoatrany hoe fanakatsakanana n'izay tsy mitovy hevitra amin'ny tena dia eo ihany koa ny fanabadona eo ihany koa ny fanabadona ny olona izany de ao mantsy misy manontany hoe efizao veranga ny fahasairana na ny fahantrahana tena hoe miaina ao anatin'ny maizina ny malagasy de mbola misy mahita ihany hoe mety io sinsisa iny anjarany tsirairay ny maso tokoa samy manana ny azy fa rehefa manomboka mahazovana ny fanabadona dia zany no hita etsy siaroa zany ka io tsy maintsy atrehany io ninninona zavatra mitranga satria tsika olona manataranaka ny tsy manataranaka raha tena hoe mivakoloha amin'ity firenen'ity fa maika izay hoe manataranaka izay mialohan'ny akaran'ny député Alain Ratsimbazaha voafidy tamin'ny alalan'ny tim tiako Madagasikara tao amin'ny distrika Anatsimrano dia andeha aloha ho arahantsika miaina indray ny akon'ny congrès paritra nataony tiako Madagasikara
tany amin'ny faritry Boeny iny. Boeny zany tsy Majangarery fa nisy ihany koa ny toerakava zay fampiresahany président Marc Ravalomanana tamin'ny ponina tany ohatra hoe any Ambato Boeny sy sisa dia hoarahantsika miaraka aloha reo dia avy eo toizatsika ny famakafakana maro ny afatrafatra zay nentin'ny président Marc Ravalomanana sy ireo rehetra zay anandray fitenenana dia avy eo toizatsika ny famakafakana efa eo ihany koa ny député Alain Ratsimbazafy ndao ary namana teknisianina. Distrika iray ao anatin'ny faritanin'ny Mahajanga Ambato Boeny, tanimbary miakabokatra no manamorona ny lalana miazo ity distrika ity, saingy olana goavana ny aratsin-dalana. Tena mijaikojaiko ny fiara ary mitora-jofo ny vovoka. Na izany aza dia tonga soamantsara teto Ambato Boeny ny filoha Marc Ravalomanana sy ny délégation ny ara-dita aminy. Izany no antso sy ny taraina nataon'ireo mponina teto Ambato Boeny. Ankoatra ny tsy fandriam-pahalemana dia marary ny mponina eto ihany koa ny fampianarana. Tena mangadary dahalo aminay ngany zao. Sy matorogna amin'aly. Ngame dahalo. Da mangatako famizia aminareo ahay. Ngame dahalo aminay ngany. Marina misa zany. Nangadary dahalo aminay ngany. Sy matory hariva. Ina zao commune Agdabe zao nene commune Agdabe na zao din collage nikizy tsy mianatra aby zao nikizy zao commune Agdabe. Sahira na papia taluta misy nitondra ny akanjo kitapo voatoany aby misy. Marina zao tsy tsuna amizao. Ny fahasalamana, ny fampianarana tsy zarizary zany. Maty ny tazomoka ny olona amizao. Ny tanora eto aminay eto maro ny tsy anasa mahatonga samposampona maro karazana. Ka mba mangataka orinasa mba atao eto amin'ity tanàna ty mba voahelingelina ny olona tanora dia tsy mivary lavo na mitoka na mijamala na alatra na ny fitondran-tena. Ka zay zany mba angatanay teo mba nisy somako sy nofo matahatra zao fa tsisy ninina tsony zany. Vahoaka maro atrandry no nanaraka sy nitafa tamin'ny filoha Marc Ravalomanana teto. Tarorian'ny fitsidihan'ny Tsenanomby dia nitady toerana azo ny fampitafana tamin'ireto vahoaka ny filoha Marc Ravalomanana. Satria nisy sasany eritreritra hoe tsy ho tonga aty Ambato Boeny tena tsy maintsy ataoko izay tanana Ambato Boeny. Dia nahita aho, nahatsapa aho, nandeha aho tamin'ny lalana ratsy velona iny. Tsy sahaza, tsy mendrika voaka Ambato Boeny ilay izy. Tsy mendrika anareo. Rehefa avy ny asara na ny olana dia mitoka-monina ianareo aty. Lasa daholo na tatezana ny baky zany tsy hitantsy zay resana aminy. Rehefa tonga indray ny ahitanao drao dia vovoka. Vovoka indray ny ainana. Zay aty tsy mbo misy tobera koa no mbo misy menaka valina fa vovoka. Dia zao azoko tsara problème anareo. Fa mbola mijery fotsiny aloha zao dia mamantatra tsara. Dia manontany an'ilay tompona ndraiky reto aho hoe mba ameko kely ihany tena zatra tena maika dia maika anareo aty. Tena maika io izy président ty fandriam-pahalemana ty. Tena maika io aloha. Dia hoy aho hoe maika io. Fa mbola maika noho koa ny tena fanampiana ny tantsaha. Satria natria tena tantsaha.
dia maika no izany koa ny fahorian'ny vahoaka tsy mila kanina maika dolo zany zavatra ty aminareo aty ary tsy nety hoe fampanera Madagasikara zay ve lazaiko hoe ny mahatonga ny firenena na ny tany anankiray tsy mandroso dia na misy ady an-trano ao dia famono maty eo na misy ororotany eo dia ohatrany tany Turquie na ren'le tena tsisy azo raisiny tsony na tsy fahaizana amin'ny tatana ireo tereo ihany akoatra zay tsisy mampahatra firenena dia zay zany izy ino mavaly azy dia izao tsy mila zavatra porofona aminareo tsony finareo ihany teo ny tantara hoe tamin'ny andro reo dada tsy mbo nisan'izany hoe tsy fandipalima zany hitanareo zany reo zao milaza tamin'ny andro reo zay dada vetivety kely nanaovanan'io lalan'io vetivety namboarin'io dio ve dia tsisy mahita mihitsy tsy mbo misy tompona andraikitra amin'ny fitonana hoe mbo mijery an'io hoe misy olombelona ne mipetraka aty misy vahoaka ny Ambatoboaniny aty ary mbola misy olo mbo fidikio aty aminareo aty loza dia tsy mba jereo ve nareo tena malahelo anareo amin'ny foko mihitsy fa mifampitahorana mibetsaka aty fampatahotra maninona mahatonga fampatahotra tsy mifampatoky za zao dia tena mbo midera sy makahery ary hitako fiaraha-miasa anareo ampitandro filaminana eto fa noho ny lalana ratsy noho ny fahantran'ny olona ny ratsy teny lalana toy ny tao tsara mandroso dia nitaky ny firotsahako fidiana ho filoham-pirenena amin'ny filomarika Ravalomanana ireo mponina eto vitany mandray anareo faly mandray anareo fotsiny zay Andriamatoa filoha fa ny Ambatoboany zany dia mangetaheta zahay avoaka ny Ambatoboany ny mba ilatsahana ndray mandeha amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy zao ankoatra ny teo Ambatoboany dia nitafa tamin'ny mponina teto Andranofasika ihany koa ny tenany fenatrano ny efitrano mangetaheta azy ny malagasy ny fanitsakitro arabaky teny ny vahoaka teto Tsaramandroso 10 kilometatra mialana Ambondromamy niarana nanao dia tongotra tamin'ireo vahoaka ny filomarika Ravalomanana avy eo dia tsy nisalasala ireo mponina nizara izay manahirana azy ireo tamin'ny tiray aman-dreny izay azon'izy ireo antoka fa hitondra fanovana tsara manoloana ireo olana ianan'izy ireo mijaly tatay zay tena marina mijaly tatay palemana koa marisarisy zay tena ratsy zay taminao teo izany lamina raiko ny fitarainanareo ary ananako ny vahaolana saingy mila miarasa miaraka isika koa ny filomarika Ravalomanana tena faly aho mahitanareo aty fa hitako nefa fahorianareo tena hitako misy ny fahasaranana zay mbola ho avy aty dada amboary mijaly zay dada maro zany mbola miraikitra ao ampon'ny vahoaka malagasy ny asa vita tamin'ny fitoam-pitondrany ka takiny ny iverenany fomba fitantanana na firenena talohan'ny taona 2024 ireny tena milaza aminareo fa misy olona dia tena manaonao folo ary everiny fa mitovy aminy sika tsy mitovytsika zay manaza lalàna zahay manaja lalàna fa tsy manaiky verezo zoanay nomerabany namanay tiara-mitolona aminay karaha olo izy reo nanakandalana mba hoe manao any daty dia tsy hidina viararaba fa misy manao dikavilana ny ambadiky any zao na zay tsy raha autorisation ny famarimbo sangana volovoaka mba enoy tsara raha miteny zany olona miteniteny fonany mba enoy tsara olona mba samy malala ihany tsika nareo ngamba amin'ny tarabe fa zaho na dia tao anaty tômôbilina dia misy nitsena tamin'ny tômôbilina tany amin'ny 30 kilometra
12 kilometra dia nisy nitsena koa tamin'ny tongotra dia tsy raha vazy reo zany a satria zareo mandeha tomboka ny sasa mandeha tomobila dia arabaiky dia raha vazy a dia nisy kio teto dia nisy kio dia fa nandeha 1 kilometra zahay vao tonga dia banana tapiko ferasa volona marary vazy kolonielina ihany mianatra ihany nandalo zao akademia zao dia tsy malala rehefa hoe rehefa misy olona mivezivezy na miteny malalaka domena lalana izy satria misy le hoe charte de l'Union africaine, charte de l'Assemblée générale des Nations Unies na koa lay convention internationale milaza mihitsy hoe liberté d'expression sy liberté fivezivezena de circulation ka eo ta dia mampatsiahy anareo zalahy fantatra fa nahazo tampotampontany ianareo na sy fampanantenana tany ampiakarana grady fa dininy tsara ary eno mibitsika ny eo anatin'ny sainareo ao hoe manana konany ianareo vady amanjanaka fianakaviny efa mijaly fa tia nanovan'izao hoe dia atakao am'izany tombotsokely zany tandremo toto tsy misy fa ny atao no miverina ary amitiary tsara ny lalàna mifety mifangalana olona na mifanapohana an'ireny grenade reny firana fa na mbola misy kio ny ainay tsy amelana ety maty zahay jana voka efa volona ny aradi zahay tsy tafasaraka nareo tsy afaka haka ny ainay tsy afaka haka ny fananay anareo fanananay na ny zavatra ananay na zareo raina bokely ambodongelina ataonareo io fa fananay tsy ho azy nareo novinanovininy ary tsy horesareo am'zaty zay tsy vovinanareo am'zaty zay azao hoe aminareo lalàna tokony asehoantsika trany a fa manaja lalàna isika kanefa tsy manaiky mihitsy veleny zao a rivoaka malagasy tsy manaiky mihitsy ary tandemana tsara noho izany dia tsy maintsy saitika say hoe aminareo a hijoro tika mijoro hoe aminareo a ary mbola misy kio farany tsy maintsy foana falaterana dia am'izay ianareo mamebaika avy an-Antananarivo any samy mipetraka Antananarivo tsika malala anareo a fantako nareo fantako lehibe nareo fantako mpitondra anareo ary chef tao koa voaloha chef amin'ny force gendarmerie taloha malala tsara hoe nabaika fa aminareo nonzay nitenena le lehibe dia zay misy miopefo zalahy nefa ny balala nefa lamakany aminay zay misy miopefo tandremo koa amindreo mianaka amindreo misy manana basy ka rehefa aveo vo raisy io mampiadatsika malagasy tsy tongatonga ho azy fa tokony atonga saina ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny famaroan'ny vahoaka izay manaraka ny filomary Karavalomanana amin'izao fotoana hoy nisy olombavambahoaka fetra ralamozafimbololo izay nisolotena ireo parlementaire tiako i Madagasikara no mafisiny fa mentefa manokana amin'ny mpitondra fanjakana sy ny avy eo anivony mpitandro ny filaminany ny fihetsika nataon'ny vahoaka teto Mahajanga ary fifaliana ho any mitondra ny teny reto solombavambahoaka ireto ny fifaliana dia hoe na eo aza sakatsaka nataon'ny mpitondra ny amin'ny famoronana ny antony hoe any amin'ny toerana mihidy any onsika anatin'ny efitrano afaka mivory a no porofotsika androany fa tsy misy efitrano ampy atsika marobe nareo nitonga mitodika amin'ilay prime ministre isika mitodika amin'ilay ministre ny atitany atsaharo ny atsojay atsaharo ny filambaniny atao amin'ny filolavalmanana sy ny atoko tiako Madagasikara izahay dia atoko manana pitarika atoko manana rafitra atoko manana fitsipika ary atoko manaja ny lalàna velona tamin'ity fireneny ity zao anefa izahay tsy andefitra laveto izahay tsy anaiko hitsakitsahana sotangenam-bosina laveto izahay reo solombavambahoaka dia vonona miteny aminareo a raha misy ny endrika tsindry azo lena satria ny arahantsika nandrea teo ny zavatra hoe ataona solombavambahoaka hafa indrindrandrindra
miara-dia ampitona fanjakana io samy solomavambahoaka samy fidiny vahoaka samy sorandren'ny menaka ka izao aoka tsy fampatahoatreto fa samy manana ny raikiny zay mifarita ny lalàna-panombenana sy ny lalàna ho azy ka izao ara manentana atsika itsika tsy rano mikopaka tonga namana vao mavomavo zao anefa ny tenin'ny présidente hoe atoko manana fitsipika isika ireo zay te hiara-dia amitsika de etanitsika anaja le fitsipika fa inona ny anton'izay satria ny tanitsika de mitondra fampandrosoana atsaratsara amin'ny fiainantsika rehetra afaka manabe ny zanakitsika sy ny taranakitsika afaka mitsapotena afaka manana fiainana tsaratsara kokoa noho izao ka dia mampahery anareo rosondihy tsy hiemitry izany ho any antokotiky Madagasikara fa ny famonjena ny vahoaka malagasy no tanjony antoko ary efa tanteraka ilay tonga miaraka ho fanombohany fa ny miasa miaraka no tena ahafahana manavitra ity firenena ity hoy ny fanazavany tompifidianana ity taona ity tsy maintsy mivonina amin'izany isika tiky Madagasikara hoy ny sekretera jeneraly ny antoko midika zava-dehibe ny fahatongavana maro ny alakamisy lasa teo iny isaoratsika manokany ny filora valomanana zay nanome modely fa tsy mila miembotra tsika ary tsy mila matahotra amin'ny sakana maro isan-karazany fa tsy maintsy tratra ny tanjona rehefa misy zavatra tiana hotratrariny profo zao fa tafiditra eto Mahajanga isika ary mahafaka manatanteraka nyity congrès tya isaorana ianao président amin'ny fahaiza mitarika zay ampianarinao ana isan'andro misaotra indrindra ihany koa ho anareo vahoaka eto Mahajanga tsy akanavaka satria nampiseho firaisakiny ianareo tamin'ny fanoeratsika ny herisetra zay nisy tamin'ny alakamisy farany teo nampiseho firaisakina ianareo tamin'ny fiarovana ny filora valomanana tamin'izany herisetra maro isan-karazany zany de tanterakitsika ireny tena manaiky kosa aloha izay fa tena mafinareo ary tena mafinareo eto Mahajanga reny zava-nisy tamin'ny alakamisy reny de profo ary mbola manamarina trana ny kitotosy tsy fahaiza mitanta nataonyity fitondrany ity satria ny antony tsy olona andeha androbo ireny tsy olona andeha makitrano tsy dahalo kanefa de nanetsehana ny mpitandro filaminana miaraka amin'ny fitaovam-piadiny fa olona hitsena ny filora valomanana olona manantena ny filora valomanana averina ihany fa raha tianareo reo olon'ireo raha tianaradianareo reo olon'ireo tsy mila sakananareo amin'ny lacrymogène ary tsy mila tambazanareo tombola fa raha nahafapohan'ireo olon'ireo ny zavatra nataonareo manaraka anareo azy reo olon'ireo tsy mandray ny mpanohatra ho toy ny olo-pirenena intsony zao ny fitondrana tsy mandray ny olo-pirenena zay tsy mitovy hevitra ny fitondrana intsony zao ny fitondrana ho toy ny olo-pirenena fa raisiny toy ny fahavalo ka ny hery rehetra zay ananany ataony anam-penam-bava tsy ahafahana miteny tsony ny fanoherana sy ny mpanohatra zay misolotena ny vahoaka malagasy milaza ny tsirariny sy mijoro amin'ny fahamarinana ho an'reto vahoaka malagasy reto ary ny lahara-pahame anazy de zay fanenjehany zay ka tsy mahagaga raha tsy misy ny tsy fahandri-pahalemana satria ny gendarme zay tokony hiaro ny vahoaka malagasy ny hainy sy ny fananana lasa ampiasaina hanenjehana sy anam-penam-bava ny fanoherana fotsiny tsy mahagaga atsika raha ohatra ka tapaka lava ny jiro lafo ny vidim-piainana ary no nasy tena sahirana ny akamaroan'ny malagasy satria tsy ny mamahany olona ny malagasy zao ny lahara-pahameana ny mpitondra fa ny fanenjehana ny fanoherana ary fanampenam-bava sy ny fampidirana ponja zay tsy mitovy hevitra aminy tadio anefa fa misy fetrany zavatra rehetra sy folo andro sisa de tsy maintsy miala eo amin'ny fitondrana io fitondrana mampijaly vahoaka kehitriny leo ny zava-misy nareo sa tsy leo te iovy nareo sa tsy te iovy tompifidianana ity taona 2023 ty taona ifidianatsika zay filoham-pirenena tena mahay mahalala ary mahavita manavitra ny vahoaka malagasy ny fahirenena ao anatin'ny fahasahiranana ivondriny isika rehetra ivondrina ary amory ny hery rehetra isika hiady amin'ny mpangalabato fa ny mpangalabato sy ny mpamotika firenena ny fahavalotsika ary tsy anaiky lembenany tsika amin'izany fa hijoratra amin'ny farany toy izy ny firaisakina zay efa naseho atsika ary porofotsika tamin'ny alakamisy lasa teo fa zay mitambatra vato ary mita be tsy lany mambo tsy maintsy hijoroana ny fahamarinana
ary mpikatroka rehetra no hitakina izany ho iantrany ny fanazavany. Zay ny tany Boeny zany a, Ambato Boeny, Tsaramandroso, Mahajanga, nitorany président Marc Ravalomanana ny afatrafatra sy ireo zay rehetra nandray fitenenina zany avy amin'ny tiako Madagasikara na député io na atao amin'ny politika io tafita ny afatra ary mahafantatra ny tokony ataony ny vahoakan'ny Boeny na eo aza ny tsindritsindry isan-karazany amin'ny endriny marobe izany. Député Alain Ratsimbazafy voafidy tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara atao amin'ny district ana Tsimrindrano efa eto akaiketo miarabanao député. Ya, miarabanao namanarina ary manatitra ihany koa ny araba ho an'ny voaka malagasy izay manaraka ny fandarana amin'ity marain'ity na ny eto toerana na ny any ivelany miaraba ny vahoaka atao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano izay nahavoafidy aho solombavam-bahoaka ary tsy adino ny miaraba manokana ho anareo vehivavy izay vao nankalazaina omaly izany andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy zany ka dia zava-dehibe ny ataoko hoe ny fitrotrona ambavaka ho anareo indrindrindrindra ary ny fanakinana ihany koa amin'Andriamanitra n'izany fiainany vehivavy zany izay fantatsika fa mitondra ny atao hoe ny fitantanana indrindra ho anivon'ny tokantrano ary zay moa dia ankairezana anareo hatrany ankehitriny ihany koa dia ararotina ny fiarabana manokana ho an'ny Ramatoa Lalao Ravalomanana izay atao hoe reny mananatsika n'izay atao hoe fitokisana sy ny fahamendrena amin'izany toerana renim-pianakaviana zany teto Madagasikara dia raisiko adidy ihany koa ny mitondra n'izay fiarabana manokana ho azy izany dia ankasitrahana moa ny isika rehetra izay efa nitondra n'izay teny firaritsoa ho an'ny renidrehetra izay ary ho amafisiny zany amin'ity andro an'ity satria dia andro manokana ary miavaka ho an'ny renidrehetra manerana an'izao tontolo zao ny andro maly. Eny ka hiditra amin'ny votoatantsika député Alain Ratsimbazafy miainga ihany keo amin'ny zava-misy raha maraina teo zany zao efa mparitaka any amin'ny tambajotra any de hoe samboriny Madame Doris de hoe tonga de lasany de andrasantsika antoyany de ahoana fahitany député Alain Ratsimbazafy am'izay aloha hoe réaction à chaud fotsy aloha taorina an'ireny teny amin'ny 13 mai sy ny sisy ireny ravinambinina rehefa lasa any teo. Somary nanaitra namanarina ny vaovao izay nilatsaka tamin'ny maraina hitatsika miparitaka any amin'ny tambazotra-tserasera amin'izao fotoana izao amin'ny hoe nisy ny renim-pianakaviana iray izay atao hoe voamaly no nankalaza ny fetiny amin'ny maha-renim-pianakaviana zay Madame Doris kanefa dia nosamborina tamin'ny maraina teo raha ny loharanom-baovao miparitaka any amin'ny tambazotra-tserasera ho amanokana aloha namanarina dia anisan'ny hoe vehivavy zay nahatsapana an'izany hoe fahasahiny zany ananany ity Madame Doris ity satria fantatsika fa na de nisy ara ireo mpitandro ny filaminana nanerana an'izany faritry ny analakely sy manodidina zany de tsy nanaka anazy nitondra an'izay hoe sy naneo an'izay fijoronya tsy anaiko tapenam-bava ilazan'ny zavatra maharary azy ary fantatsika fa ny renim-pianakaviana de miaina tsara n'izany hoe fahasarotana eo anivon'ny tokantrano zany ka rehefa mahatsiary marary izy dia navoaka ny tamin'ny alalan'ny ainao manjery sy ny sisa mihitsy zay fahavonona ny joro ary aneo an'izay hevitra izay eto moa zany namanarina amin'ny mahakasika ny lalàna dia hitatsika voalaza tsara eo amin'ny lalam-pandroenana zay fahafahan'ny olona maneho hevitra izay eto amintsika dia no fefena avokoa na hoe tsy avela anehoan-kevitra avokoa ny toerana rehetra na dia nisy aza ny fametrahana an'izany hoe kianjan'ny demokrasia zany teto amintsika tamin'ny atao hoe fitakina mihitsy nataony Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny fotoanandro mbola izy ben'ny tanàna hoe metrahana ny antsoina hoe kianjan'ny demokrasia eto Madagasikara ary teo Ambohijatovo ny atao hoe voatokana ho amin'izany ankehitriny moa de fantatsika fa napetraka ho toerana voatokana na ataontsika hoe jardin botanika zany izy amin'izao fotoana izao ka tsy misy tsony ilay toerana zay tokony any ahon'ny olona hevitra ohatry ny any ampitan-dranomasiny ireny de misy mihitsy ny toerana zay ahafahany rehetra
maneho ny heviny eo a ary misy ny ataontsika hoe vanim-potoana mihitsy mety ho isan-kerinandro zany na indrona intelo ao anatin'ny herinandro zany ahafahan'ny olona manao hevitra ka rehefa fehezinao tsy fehezinao tsy teny ny olona anankiray a dia mazava ho azy reny no hitany fomba anankiray anehoany an'izay hoe zosy fahafahan'zay voalazana lam-pandrenanao amin'ny andininy fahafolo a zay fahafahan'ny olona maneo hevitra tsy ny sisy zay ka napalahelo de napalahelo ny nandrea an'izay filazana fa nosamborony izy androany ary ranoloha ranom-baovao ihany koa minitra vitsy zay namana rina de hoe androany de androany ihany dia misy ny fitondrana azy zany eo anivon'ny fitsarana fantatsika de fantatsika nefany ny fitsarana eto amitsika am'izao fotoan'izao tsisy zay tsy nahititsika nreny efa fanehoan-kevitra nataon'ny reo iny ty zay olona efa voatazony eny amponja rehefa niakatra teny amin'ny fitsarana de nanambarany kolokolo isan-karazany eo anivon'ny fitsarana vo tsy elakory na ahitatsika an'zany ahitatsika zany ny atsoina hoe tsy fangararana sy ny tsy fahitsin'ny fitsarana eto Madagasikara fa misy mihitsy reo olona zay miaina ao anatin'zany kolokolo zany ao amin'ny fanatanterahana an'izay asa mampitsara zay faharoa dia eo ihany koa ny tsindry ara-politika zay ahina mihitsy am'izao fotoana zao mahatonga an'zany zava-mitranga rehetra zany amin'ny fanampenam-bava an'ireo olona zay tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra am'izao fotoana zao ka eto moa zany dia mitondra ny fankahirezana aloha amin'ny madame Doris tsika ary ihany koa ho an'izay afaka moa zany maneho an'izay hoe fankahirezana azy zay eny amin'ny lapan'ny fitsarana dia zava-dehibe zany satria fantatra tokoa fa somary miady rery zany naman'zany ary ny fijoroana nefany ho an'ny tombontsoa ho an'ny vahoaka malagasy ny hijoroana ary hitatsika koa namanarina fa raha ny zavatra nataona nge tamin'ny faraika amin'ny telopolo ny volana me lasa teo tsy nisy korotana nge teny Analakely fa nandeha amin'ny lalana arabe tsotro zao fotsiny izy zay ataoko angamba fa zoan'ny olona ihany koa ny mandehany amin'ny reny arabe reny fa ny eto amitsika moa zany efa manansarotra mihitsy ty fijoroana amin'ny marina ty ary manansarotra ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara dia tonga am'zany hoe endrika fisamborana sy ny sisa izany ka miantso zahay ankehitriny ny eo anivon'ny fitandrona ny filaminana ary ihany koa ny eo anivon'ny fitsarana indrindrindrindra satria dia ny malagasy zany zao rehefa hiakatra fitsarana dia velono taintaina na dia manana ny marina azy fa manjaka loatra izay tsindry ataon'ny eo anivon'ny fahefanam-panatanteraka eny anivon'ny fitsarana ary ihany koa ny tsindry ara-politika indrindrindra ho an'ny olona zay maneho hevitra ara-politika ka mifanohatra am'izao fitantanana ny raharam-pirenena zao dia miseho sesilany izay antsotray izay ka amin'ny mahareny-mpianakaviana azy araky ny efa nambara teo aloha hoe vo tsy elakory fa vao maly zay no nankalazaina ny andro iresa-pirenena ho an'ny reny dia manao antso zay ny mba handraisan'ny fitsarana mba hitsara amin'ny atsakany sy andavany ary ao anatin'ny fahamarinana an'izay namana Doris zay entina eny anivon'ny fitsarana am'izao fotoan'izao raha ny loha ranom-baovao eny anivon'ny tambazoan-tserasera hitatsika zay miparitaka ankehitriny iny moa tsy maintsy andraisana satria zavatra vaony latsaka io maraina io zany dia tsy maintsy mandeha ny faneho-kevitra maro samihafa de hitatsika indray ny fivoaran'ny raharaha mahakasika ny madame Doris tonga de hitatsika amin'ny resaka mahajanga député Alain Ratsimbazafy ahoana ny fahitana ho an'ireny aloha hatramin'ny lakamisy ka hatramin'ny fiafaran'ny congress party ny tiako Madagasikara tany Fatroboeny raha miainga amin'ny andron'ny alakamisy tsika dia fankasitrahana aloha natolotra ho an'ny vahoakan'ny mahajanga zay nandray amin'ny filoha Marc-Ravalomanana tany toerana tsapa tokoa ny firaisankinanareo vahoakan'ny mahajanga ary atao hoe ny firaisankina zay naseho anareo no nahafahana zany miaro amin'ny filoha Ravalomanana aloha ary faharoa dia nahafahana ihany koa
ny fanehitra tamin'ireo mpitandro ny filaminana zay tsapatsika fa tady anao herim-pamoretana amin'ny mpanohatra ka isorana sankasitrahana zay fihetsika naseho anareo vahoaka ny mahajanga izay tamin'iny alaka misy iny na zany zany any ko de mbola nitoy namanarina ny asabotsy zay nanaovana ny kongresy tany etoerana zay mbola nanehony ny maro tam'zany faritro ben zany an'zay endriky ny firaisakiny zay ary efa hitatsika sy tsapatsika ireo fangatahana zay ataon'reo vahoaka zao areo de ny iverena ny filoha marikaravalmanana eo amin'ny fitondrana fa tena mijaly ny vahoaka malagasy hitatsika reny tany amin'ny faritra zay naleany ohatra tany Ambatobenia de misy reo maneho ny alahelony sy ny fitarainana ny filoha marikaravalmanana mifampitehan'ny Madagasikara ary indrindrindra ny fametrahany ny atsona hoe fitokisana ny filoha marikaravalmanana fa izy ihany no afaka hanavitra sy ampisondotra zany ara-toekarena sy ara-tsosialy ny Madagasikara hitatsika ihany ko tany Tsara Mandroso raha nitsidika an'zany faritra zany ny filoha marikaravalmanana dia zafady toko marobe reo vahoaka nitsena azy ary miadrika ny filoha marikaravalmanana maneho an'zany alahelony zany eo ny tsy fandripahalemana eo ny faratsy ny lalana zay mampimenimenina maro am'izao fotoan'izao satria nahatsapy reny olona reny fa nandritra ny fitondran'ny filoha marikaravalmanana dia tsy toy izao ny zavatra ny ainany fa nianaantro izy ary velo tantaina lava izy am'izay lafa ny tsy fandripahalemana-zay kanefa de mpitandro ny filaminana de lany andro manenjika ny mpanohatra indrindrindra ny filoha marikaravalmanana sy reo délégation nanontariany tany amin'iny faritra boen'iny de eo zany no isotomatsika ny sainy maro am'izao fotoan'izao hoe raha ny zavatra aseho an'ty fitondranyty de fa tonga amin'ny antsona hoe famoretana ny vahoaka malagasy indrindra zay tsy mitovy hevitra aminy ka anjaratsika vahoaka zany no mandray an'zay atso hoe fanapahan-kevitra amin'ny andro zay anataterahantsika an'zay fanaovana ny safiditsika zay ao anatin'ny vanim-potoana ny fifidianana tsika izao fanomanana an'zany fifidianana zany aoko tsika mba hahay amatatra an'zay olona tena hoe afaka ny anavitra marina nyty firenen'ity fa raha ny zavatra hitatsika am'izao fotoan'izao de endrika fakany soana sisany en'zao fitondrany zao ka anika ampiasaina avokoa ny herim-pamoretana rehetra ny fitaovam-piadiana sy ireo mpitandro ny filaminana zay ampiasaina am traminy antony io satria nahoana ny filoha marikaravalmanana sy ny délégation nanontariany raha nitety mifaritra rehetra na manarina hatram'izay de tsy mba nahitana an'zany korotany zany fa nisy foana zay hoe fandalovana ny toerana firesahana amin'ny vahoaka ary ny famonjena ihany ko ny toerana zay voatokana hanaovana an'izay feonambe zay tsy mbola nahitatsika baviory angamba tsisy tsena vaky tsy nisy sanatria olona naratra na sala am'zany fa ao anatin'ny filaminana sy ny fahamendrenana no anehony ny filoravalmanana sy ny délégation zay manaradia azy am'ireny fitsidiaparitra isan-karazany reny ka ny fahitana an'reo atao hoe fahamendrehana anana ny vahoaka malagasy zay manohana ny filoha marikaravalmanana reo no fahitan'ny mpitondrany reo no atsapahatsika hoe mahatonga an'lay mpitondra zany am'izao fotoan'izao tsy mazaka an'zay firodorodon'ny olona sy mifanehon'ny olona amin'ny firaisakina sy ny filaminany zay miaraka amin'ny filoha marikaravalmanana ka araky ny nambarany secrétaire général ny atokotiky Madagasikara teo dia fotoana fosisa sy folo andro izy teo raha tsarotsara anao namanariny andro ny vahoaka malagasy zany satria teo raha 5 taona mandat efa 10 andro tsika zao sisa ka aokotsika zany samy ametraka ny fijoroana amin'ny fanatanterahana ny andraikitra tandrify amin'ny lafin'ny fanetanana sy ny amin'ny lafiny indrindrindrindra ny hoe fanehona ny firaisakina amin'ny fijerevantsika an'izay olona mendrika hitatana nyty firenen'ity ny maro aloha zany na manarina ao anatin'ny kongresy rehetra zay nale kongresy paritra rehetra zay nale de manao antsoantso an'izay fiverenany filoha marikaravalmanana eo amin'ny fitondran'zay
ka ny olona moa matoa mitaraina de marary izy ny dikan'izay, mijaly izy ny dikan'izay, zany hoe fitarainana tsy tongatonga ho azy io fa fitarainana tena vokatry ny fasairanana, vokatry ny fijaliana, vokatry ny azo fijaliana zay lanjain'ilay malagasy dia tsy foana mihitsy amin'ny fanantenana zay le izy zay. Ary ny président Marc Ravalomanana moa tany Fatra Boeny tany ny teny hoe nitody osy tsy misy fa ny ataony miverina, ny tolo malagasy no miteneny zany, de misy koa le fitenenana hoe nitoko fitaka fa ny ataony ho hita. Inona moa zany zao no hita amin'ny malagasy amin'izao fotoana zao? Fahatrana, aizana, zaza tsy mianatra, be dia be ny lalana potika, tontolo ambanivohitra tsy misy raharavanina fa dia dahalo, zay ny tenin'le olona tany Fatra Boeny teo dia izay no atao hoe tsy maintsy hijoroana hatramin'ny farany manoloana ny toejavatra tahaka an'izao fa tsy mbola nisy fijaliana ohatran'ity niatra tamin'ny vahoaka malagasy. Zany vidim-piainana zany efa tsy resahana intsony zany, isan'andro de miakatra foana, tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana nefa no hanovana ny tantara. Zay le izy. Lisy mpifidianana mbola manakambary ianao député Alain Ratsimbazav satria io aloha ny lakle raha vao resaka hoe fifidianana de hoe lisy mpifidianana reneny efa no zavatra hita hatreto fotoana mandeha any. Marina tokoa zany namanarina tena atao anatin'ny distrikna Antananarivo Atsimondrano moa de misy rafitra mihitsy napetraka. Sahana zany amin'izay le hoe fanaraha-maso ny lisy mpifidianana zay ny fotony zay fantatsika hoe nisy le antsoina hoe comité de vigilance natao napetraky ny antoko-tiky Madagasikara. Eo ihany koa ireo hery politika hafa zay mifanometanana amin'izao fotoana zao amin'izay lafin'ny fanaraha-maso ny lisy mpifidianana zay. Ka tsara ny manamarika ny zavatra hitanay zany sy anaovanay antsoavo ny seho'ny foibe. Ny seho'ny foibe hoy satria efa napita ihany zay ny vaovao eny anivony seho'ny zay ratsamangaky any seho'ny ety anivony district Antananarivo Atsimondrano mahakasika indrindra ny lisy mpifidianana ao amina fokotany anankiray antsoina hoe Morarano, commune Andorano fotsy. Ny zavatra hita tao zany sy reny anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana zao sy nazahoana tatitra mazava dia raha ny tamin'ny fifidianana farany nanodidina ny 2 arivo mpifidy tao anatin'ny fokotany io. Ankehitriny dia tafiakatra ny amin'ny 4 arivo tampoka teo. Zany tonga de tsy lôzika zany raha tonga de hita hoe tsy lôzika zany. Ary tsara ny manamarika fa chef-pokotany vao nitendrena talohan'ny nisy nyty refontona lisy mpifidianana ity no ao amin'izany fokotany Morarano, commune Andorano fotsy zany. Hoe maro miteraka be zany ny olona ty. Rehefa nataony fanadihadiana eny fa na amin'ireo fokotany manodidina azy ao anatin' zany commune Andorano fotsy zany. Fampiresaka tamin'ireo lehibeana fokotany samihafa zay zany. Fa tsy nahitana an'izany fiakarana avy 2 eny zany tao anatin'ny fotoana fohy any amina fokotany hafa. Fa ao anatin'io fokotany Morarano io, commune Andorano fotsy io zany de tena miantso any seho'ny mihitsy ny tena ketako hetriny tonga de hoe nabotsina zany le izy nabotsina anaramaso akaiky ny lisy mpifidianana ao amin'ny fokotany Morarano. Ny comité de vigilance antiky Madagasikara de efa manaramaso akaiky. Fa na izany naty zany ara dia ianareo no tompona andraikitra voalohany seho'ny amin'ity resaka lisy mpifidianana ity zay tena anamarianay fa tsy lôzika mihitsy zany hoe ny tombo avy 2 eny tapoka tao ny lisy mpifidianana ao anatina fokotany anankiray. Nefa misy ny olona misy maty, misy mifindra fonena, mifindra fokotany hafa, ohatran' zany. Ahina koa rina ny sanatria hitarany zany any amina fokotany sy commune hafa dia aleonay manao antsoavo teny zao. Atao faritra Analamanga misy an'izany fa ny any amin'ny faritra hafa any amin'izany mbola tsy fantatra. Ka eo indrindra zany no anaovana antsoavony rehetra mba handray any andraikitra tandrify manoloana an'izany resaka lisy mpifidianana zay fa tonga de misy pirofo mihitsy io fa tsy hoe zavatra teniteny tena ataoko hoe satonany amin'ny zavatra misy eny anivon'ny district Antananarivo Atsimondrano ity zavatra ity mahakasika ny lisy mpifidianana ka efa manonona ny anaran'ny fokotany sy ny commune misy any olana io mihitsy ny tenako ankehitriny mba ahafahanareo tompona andraikitra zany mandray atanana mahakasika ny resaka lisy mpifidianana ao amin'izay faritra izay. Fantatra tokoa namanarina fa ny lisy mpifidianana fototry ny fangararano ny fifidianana. Ary zay no mahatonga antsika ety anivon'ny fanoherana sarotiny amin'izay le resaka fikirakirana ny resaka lisy mpifidianana zay.
napetrakitsika ny fitakina hatramin'izay no hoe mahakasika an'ireo lehibe pokotany zay apetrapetraka atendreny reo lehibe any distrika sy ny sisa hoe aleo re mba ajaina ny lalàna manan-kery eto amintsika zay tokony irisoana am'izany lafiny hoe fifidianana ny lehibe pokotany zany fa tsy kitrano trano ary indrindrindra ao anatin'ny hoe fanoliana ny hafa mihitsy ny zavatra hita eny anivon'ny fokotany satria reo lay chef pokotany rehetra vaovao zay nitendrena namanarina dia mahazo iraka manokana mihitsy araky ny fampiresahana sy ny resaka zay azonay zany hoe mahazo iraka manokana mihitsy am'izay le hoe ahoana ny anam-pakarana ny isampifidy ao anatina fokotany anankiray ary faharoa de misy tsy mazava vokatra zany ny fomba anapotsonana ny olo isy mpifidianana io amin'ny alalany mety hoe fampiasana karapanondro maromaro ve zany na sanatriny vava efa olona efa tsy monina eo am'le toerana intsony de ampidirina ao anatin'zany le isy mpifidianana zany ka eo zany mahamailo atsika ary araky ny tenin'ny filomary karavalomanina de tena mila mailo isika am'ty fifidianana ty fa maro loatra reo fikasan-dratsy ataon'reo namana sasany zany zay pomban'zao fitondrany zao mahakasika ny manodidina fifidianana iray manontolo zany ny tsy fitezana ao anatin'ilay izy mpitondra nefa miteny hoe sarotra be nikitika lalam-pifidianana nefa mizahatra tsy mety be deabe ny avany amin'ny exécutif aloha no miteny eny zay nareo député ao anatin'ny fivoriana zao raha ny etaeta avy any aminareo député ndray ahoana ny mety fandehany raha ohatra hoe ty resaka lalam-pifidianana ty ny mpitondra nyteny hoe tsy kitihany io nefany ny aty amin'ny mpanohatra ny tiako Madagasikara ary tsy ny tiako Madagasikara ihany no miteny zany fa hoe be deabe ny zavatra tsy mety tokony kitihana le izy ry zareo tsy hikitika zay moa mahavarina namanarina ny hoe ny prime ministre mihitsy ny nanambarana io hoe tsy hikitika ny lalam-pifidianana teo anoloananareo fahefana mpanao lalàna ny de ahoana ozy nareo tsy hikitika ny resaka lalam-pifidianana ny fitondram-panjakana varina ihany zay satria maro no efa nanambara apahay be maso anisan'zany ny KMF Knoe zay mametraka mihitsy ny hoe ilaina hitsy sy atsaraina ny lalam-pifidianana ny mpisehatra ara-politika maro ny tsy ny hoe ny aty anivon'ny fanoerana ihany fa maro ny atoko politika zay maneo an'izay fangatahany zay hoe andao jerena ny fanatsarana ny olo isy mpifidianana io akoatran'izay ny groupe parlementaire tiako Madagasikara sy ireo solombavam-bahoaka namana maromaro dia efa namolavola an'izay atsotsika hoe fanitsina ny lalam-pifidianana eto Madagasikara zay ary tamin'ny herinandro lasa teo zany de natolotra miboromaharitra ka ho iteo moa zany ny irisoana ao anivon'ny séance plein air ao anivon'ny antenimieram-pirenena mahakasika an'io raha ny tokony ho izy zany dia ny fandaharam-potoana na ny ordre du journay ao arina ny faharoambe folo ny volana jona ho avy zao no tokony ahitana taratra an'izay volavolan-dalàna nentina teo anivon'ny bromaharitra zay nentin'ireo groupe parlementaire tiako Madagasikara zany hoe alolohan'ny fety-pirenena any zany alolohan'ny fety-pirenena any zany no antenaina fa tokony hodinienana anivon'ny antenimieram-pirenena zany satria marihana fa azon'ny gouvernement tatao ny mitondra tolo-dalàna makeny anivon'ny antenimieram-pirenena ary azon'ny solombavam-bahoaka tsirairay ihany koa na vondrona parlementaire no mitondra volavolan-dalàna aroso volavolan-dalàna izy avy any gouvernement fa tolo-dalàna izy avy any aminareo tolo-dalàna hoentina eo anivon'ny bromaharitra zany akana ny fankatoavana ny irisony ao anatin'izay atsotsika hoe science plein air na ny fivorimbe zay ahafahany rehetra zany mandray ny fanapahan-kevitra momban'izany ka ho hitantsika eo moa iny zany namanarina fa ny azo ambara de hoe efa samy mitsonjolavitra ny rehetra am'izao fotoana zao ny mba tsy hisiny ny korotana eto Madagasikara mandritra sy ndrindraindrindra ao arina ny fifidianana ka anisan'ny zavatra anankiray zay tsara ifampiresahana mialohan'ny fotoana ity resaka lalam-pifidianana ity ny fantahina petraka ny andray de hoe sanatria ve zany ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao maniry korotana eto Madagasikara matoa miziriziry am'izay hoe tsy fienona na tsy fandraisana an'ireo sosikevitra
entiny mpisehatra ara-politika eto Madagasikara sy ireo fiarahamonimpirenena eny fanany zareo any mpitan-dranomasina ny ireo organisation internationale reo de fa manolotra an'zany sosikevitra zany foana mahakasika ny hoe fifampiresahana fifampidiniana ary ihany koa miresaka nyty resaka lala-pifidianany ity mba hatsara zavatra ny filaminan'ny firenetsika no katrahana tsy misy anana tombontsoa amin'ny resaka korotana eto fa mato indrindrindra ny atean'evo fanoerana manolotra n'zany sosikevitra zany atrany de ny fikatsahana ny filaminana ho an'ny firenetsika sy ny vahoaka malagasy eny ary mazavy iny maraparantsika député Alain Ratsimazafy ny raharaha atokotiko Madagasikara ao amin'ny distrikany Atsimondrano ao ny jeune team Atsimondrano ny tena tenenina amin'izay misy zavatra tsara ho fantatra zany ataon'ny jeune team distrikany Atsimondrano de mamaraparantsika efa tazanao namana faniry na zafy manantany mbola manakambara ihany koa namana faniry rehefa avy eo fa tonga dia omena ny député Alain Ratsimazafy ary ny fanazavana momba an'izay hoe inona niketrika eo amin'ny jeune team Atsimondrano ya amisaotranao indrindra namana rina nampatsiahan'izay satria ankehitriny moa zany nisy ny hoe antso fivrimbe zay nataony ny teo anivon'ny tanora tiako Madagasikara teto Atsimondrano tamin'ny faran'ny herinandro iny de ny asabotsy lasa teo tamorora tao amin'ny brao moa eny amin'ny bypass moa no brao fohy be an'ny antokotiko Madagasikara zany atao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano dia tamin'ny asabotsy teo izy io maro be ireo tanora tiako Madagasikara zay nahitana andreo solotena avy amin'ny commune rehetra manerana an'zany district Antananarivo Atsimondrano zany namonjy an'io fitaom-pivoriana io zany ka eto moa dia ankasitrahana sakatelemana zareo navita an'izay fivorimbe zay ary zavatra tapaka tao anatin'ny fivoriana noho ny fametraha-pialana zay nataony ny mpikambana sasany tao anatin'izay braoan'ny jeune team district Antananarivo Atsimondrano zay ary misy ihany koa ny hoe tsy fahafahana miantsoroka an'izay andraikitra zay ny ho an'ny mpikambana brao sasany noho ny hoe eo ny sehatra arakasa eo ihany koa ny misy ny manana olana misehatra ara-pahasalamana ny asa nefany manodidina an'izay hoe adidy sy andraikitra raisy ny tanora tiako Madagasikara zay indrindrindrindra manoloana an'izao fanomanana ny fifidianana zao dia hitatsika fa miazakazaka hatrany dia nandray fanapahan-kevitra zany ny tanora tiako Madagasikara zay nivory tao anatiny io ny anao ny atsotsika hoe fanavaozana ny brao sy fanatsarana sy famenona ihany koa an'ireo toerana banga ka arabaina manokana eto ireo brao vaovao mitantana ny tanora tiako Madagasikara reo hitatsika amin'ny sary reo zany zareo atao anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano iantsoroka indray ny adidy mahakasika an'izay hoe fampiroboroboana ny tanora tiako Madagasikara zay eto Atsimondrano ary indrindrindra ny fameloma masony atoko any amin'ny commune sy ny fokotany rehetra any hitatsika moa fa ny tanora tiako Madagasikara Atsimondrano dia tsy nitsahatra nanao hetsika hatramin'izay ary tsy ho ela dia andre vaovao indray tsika amin'izay hetsika ny tanora zay Atsimondrano indrindrindra moa zany amin'ny lafiny fampiofanana an'ireo tanoratsika amin'izao fotoana zao dia misy isaky ny asabotsy eny amin'ny Tanjombato eny eo amin'ny sekoly fisandratana no ahitantsika ny fampianarana ohatra ny teny vahiny ny teny anglisy zany zay maimaimpona zay anaovana koa antsoavin'ny tanora rehetra zay maniry ny anamafy na hianatra mihitsy an'zany teny vahiny teny anglisy zany fa de maimaimpona ny fampianarana ho atsika zany ao Tanjombato natao izy io isaky ny asabotsy maraina manomboka amin'ny 7 ora maraina eo ankehitriny ihany koa dia ao anatin'ireo tanora tiako Madagasikara reo ihany koa na manarina de mahafinaritra fa misy ny manana fahaizana manokana amin'izay le lafiny hoe fanampiana ohatra amin'ny samy tanora ny amin'ny lafiny fiatrehana n'zany hoe fitadiavana asa izany ka amin'ny asabotsy ho avy zao zany zay mbola misy namana moa zany hitondra ny atsiprian'izay mialohany io asabotsy io fa isy ihany koa ny fampiofanana reo tanoratsika amin'ny resaka fanomanana zany ny hoe fandrafetana nireny CV reny ny fanaovana ny demande d'emploi eo ihany koa ny karazana
antota taratasy rehetra zay ilaina fangatahana na fitadiavana asa dia isy fifanampiana am'ireo samy tanora reo ihany ao anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano dia hitantsika am'izay fa endrika fifamenona sahala am'izay no hita taratra zany am'ireo tanora tiako Madagasikara ary isorana manokana moa zany reo birao zay nijoro sy lany tao anatin'izay fifidianana zay nataon'zareo zay amin'ny hoe fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena ary hitasitsapa ny fahavinoan'izy ireo amin'izay le hoe fameloma maso ny atoko ihany koa ato anatin'ny distrika Antananarivo Atsimondrano dia mitsodrano anareo aleo alasana amin'izay adiditsy andraikitra iantsoroanareo zay. Amarany député Alain Ratsimbazafy inona ary ny teny farany zany hoentinao marana anao zany fandraisanao anjara amin'ny miara-manonjy eto amin'ny MBS Radio Mata. Makasitraka namanarina ary makasitraka ihany koa an'ireo teknisianina zay nampita ny sary sy ny feo any tokantranotsika Tsiraiavy isaorana ihany koa ny namana Jerry Andremolaina zay sombavim-bahoaka niaraka ny fampitafa tamintsika teto efa hita tazanao ny namana Faniry Razafy Manatany mbola hitondra ihany koa ny famakafakana ara-politika sy ny hitondra ny vaovao zay ataontsika hoe fanaraka amin'izao vanim-potoana ihany atsika zao dia isaorana itsika rehetra zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany dia mametraka ny veloma finaritra tompoko amin'ny heriny anio toy izao indray. Iny ary zay ny fanazavana sy ny fanohikevitra ny entin'ny député Alain Ratsimbazafy voafity tamin'ny alalany tiako Madagasikara to amin'ny distrika ny Atsimondrano atsika manaraka ny miara-manonjy aza mialy ianao fa mbola mitoy ny fandarana fa hiditra indray zany namana Faniry Razafy Manatany hitondra ny famakafakana zay efa nomaniny ao ambadibadika ao. Hoy tsika hoe gaga ny eto tanàna, gaga ny any velany, mametra-panontaniana ny olona fa misy inona ao Madagasikara no mipoka bomba lacrymogène, fa misy inona ao Madagasikara ny olona andeha etsena tsy avela miditra makany etsena, fa misy inona ao Madagasikara no sakanana ny lalana, fa misy inona ao Madagasikara no nisy voasambotra, fa misy inona fa misy inona fa misy inona. De hoe zay no zava-misy any amin'ny mpitondra fanjakana no tokony ametrahana zany fanontaniana zany aloha satria zareo zany no manapa-kevitra hoe mila poka bomba lacrymogène, mila sakanana ny fiara mitondra ny président Marc Ravalomanana, azavela mivoaka amin'ny fiara ny président Marc Ravalomanana sy ny sisa zany le izy zany. De misy ny fisamborana isan-karazany zay no zavatra miseho zany ankehitriny. Dia zany rehetrarehetra zany nefa de tsotra ny dikan'izany rehetrarehetra zany de ny hoe reny zavatra niseho reny tompoko dia ny régime na ny fitondrana amin'izao fotoana izao ihany no manao ny fomba hampalaza ny président Marc Ravalomanana. Le zavatra miseho fanapohana bomba lacrymogène tsy famelana azy miala ny fiara, tsy famelana azy mandeha metsena, vao maiky reny mampiakatra ny cote de popularité any aloha tonga dia tononona amin'izay mihitsy. Propagande vita reny ho an'ny atao amin'ny président Marc Ravalomanana zany hoe le régime le fitondrana amin'izao ihany no manao zay hampalaza ny président Marc Ravalomanana satria rehefa manapoka ianao ary bomba lacrymogène de tsy maintsy antany ny olona hoe fa misy inona any, tsy maintsy antany ny olona hoe fa inona zany de mijery tele ny olona de mahita andribao sy ray arifinina voatositosika ao anaty olona sy ny fanehatra amin'ny gendarme ohatra le narahantsika iny dia zay no dikan'ireny. De zany nefa tsy tsapany sasany mihitsy zany ny fampanantenana mbola ataon'ny filoha indray hoe raha zao mifandehany aty Maroantsetra atao distrika fa 420 région fa 420 dia voarain'ny olona le fitenenana ho lasa région zany fa rovina ny région zay efa misy aza tsy voakarakara tompoko, tsy voakarakara ny région zay efa misy, mbola tsy manana chef de région tao anatin'ny fotoana zay nitondrana.
tsy manana chef de région fa gouverneur no aperaka de iny ianao fa nisika andray hoe ampisy région na faritra manaraka andray président Marc Ravalomanana tamin'ny fotoanandro ny matao hoe 2 ny région voadinike fa tsy hoe ianao anatin'ny fotoana vitsivitsy ao taitaitra anao mahita an'le olo de atao an'zao zay le tsy izy zay ka tsy magaga ny firenena raha mivaralila tahaka an'zao mirabanao namana faniry raha zafy manantany tonga eto amin'ny fandarana somary mbola niatrika adidy ianao ara-pianakaviana sy ny sisa misy fahoriana ao amin'ny fianakaviana namana faniry raha zafy manantany io dia makahery ary aloha dia mitondra ny teny fampahirezana dia eo any koa ny adidy maro samihafa zany mafitabe amin'ny adidy aloha zany am'izay fiatrehana ny fahorin'zay miraba namana faniry ary eny ary de misaotra anao rina sady miaraba ny rina miaraba ny onja sy faly eo amin'ny lafiny teknika misaotra ihany koa ny député Alain Ratsimazafy voafidy tetsy amin'ny district Anatsimiraso sy député Géry Randrembolaina zay voafidy tao amin'ny député tao amin'ny district Navaradrano avy naneo hevitra teo isika rehetra mpanaraka ty fandarana ty na ny eto aterina na ny any ivelany ihany de misaotra betsaka rina ny am'izay fankahirezana zay ny rahavavindreniko moa no nodimandry ny marain'io de taky ny rehetrarehetra miatrika ny adidy amanandraikitra satria zay le fiainan'olombelona natao isan'zay torabato avy any an-danitra ho isika zay natao alahatra isika fa tsy mpandahatra de makasitraka rina ho an'ny rehetrarehetra moa zany de mitondra ny teny fisaorana ho antsika zay efa nitondra zay ny raharaha-pirenena rina tokoa ifatoan'ny adevitra rehetra ny tany faritany Mahajanga tamin'ny faran'ny herinandro teo etona aloha zany de makasitraka ny mpanaraka ny fandarantsika miara-manonja indrindra iany rina zay tazona ny fandarana lakamisy sy zoma satria dia nisy vaovao marobe zay nampitaina tamintsika teto ny délégation ny équipe moa zany de omaly alina no tafiditra teto Antananarivo de samy mbola valabalaka teo daholo fa tsy maintsy atrehany ny adidy amanandraikitra de miaraka amintsika menakavy zany efa nampitainrina teo ny hoe tositosika samihafa zay nitranga tany Mahajanga ny zavatra mahafinaritra de hoe tena isaorana betsaka ianareo vahoaka ny Mahajanga satria ny détermination ao anatin'ny vahoaka zany ary izay conviction zay ihany koa ao anatin'ny vahoaka zay ary lay hoe fahatsapateny tena hanova miaraka amina vision vaovao ho an'ny firenena dia tafapetraka ny vahoaka ny Mahajanga dia isaorana ny amin'ny fijoroantsika rehetra zany tam'izay fionana zay nitaterahana tany Mahajanga izay tamin'ny faran'ny herinandro teo ny tosika moa tahaka ny mahazatra rehefa manohy toina zay demokrasia manohy toina zay fahalalana maneho hevitra fahalalana vezivezy fahalalana mamory olona ny zoro ny sambatan'olona zay dia mijoro am'izao fotoana zao ny antokotiky Madagasikara mijoro mikatroka rehetra avy amin'ny antokotiky Madagasikara mijoro mpiarady rehetra mijoro ny olom-pirenena de ohatran'izay zao manana zo isitraka hazavana ara-dalàna mihitsy ny vahoaka malagasy manana zo hiaina ary manana zo ihany koa ho arovana de raha ohatra ka tsy mirehitra ny jiro dia matanjaka be ny lafiny tsy fandripahalemana na ny insécurité de mijoro ny vahoaka de ohatrany hoe mampiseho modely foana États-Unis zao any amin'ny député Alain Ratsimazafy zao zay tsy manaika an'zany délestat zany ohatran'zany koa ny any Andorano fotsy mijoro koa Andorano fotsy satria tsy manaika satria efa endrika fanampitena endrika tsy firarahiana ny mpanjifa endrika tsy fametrahana ho zava-dehibe ny olom-pirenena no ataon'ny mpitondra fanjakana itsika maky matetika rehefa miresaka de ohatrany hoe lay jirama foana marina fa misy mpitatana napetraka reto mpitondra reto ao amin'ny jirama io ary tsy navita mission de mifanilikilikeo izy menakavy de indraindray lay jirama no paitsika le jirama maorinasa zay ny volavolain'ny républicain fandimby ary reharehan'ny malagasy misy mpiasa ao anatin'izany orinasa jirama zany manao ny ainy tsy ho zavatra ny akamaroan'ny mpiasa ao fa misy mpiasa mena ambany mena ao zay iarany koa ny amin'ny tsy fanjare-pitantanana sy fitondrana ao anatin'izany orinasa jirama zany de ohatrany hoe voapatsika le orinasa tsika le jirama le mpiasa indraindray ny ohatry ny alatsika
manino moa zany hoe tena rikorikotsika nandray rehefa hoe mpiasany jirama lasa izany sisa le zava mihitsy am'izao fotoana zao fa tsy fantatsika fa reto-potondro reto no namotika ny jirama tsy fantatsika fa reto-potondro reto ny nanao zay faty na mpialaina amin'ny orinasa jirama io de io ny farany le orinasa jirama am'izao fotoana zao zay zany ny antomatonga atsika iteniny amin'ny hoe tsy sitrapony mpiasao raha ohatra ka misy ny delestazy fa sitrapony lay mpitondra fanjakana zay nampanantena zavatra tsy ho vita 8 ary nanomboka 7 tamin'ny fanonganam-panjakana dia namotipotika ny tetitetika ny zarazara am'izany orinasa jirama zany amin'ny fomba fisainana zay tsy mitondra fandrosoany lay orinasam-panjakana orinasam-bahoaka ny atao hoe orinasam-panjakana de orinasam-bahoaka satria ny fanjakana dia any vahoaka zany ny fananam-panjakana dia fananam-bahoaka zany tsy ny hoe matiopa le jirama matilatsa le mpiasan'ny jirama voenjikitsika fa tsy reo loatra le izy tompoko mba miasa saina oatra tsika ireo mba sahirana ihany ko reo fa le tompona andraikitra napetraka reto-potondro reto sy reto-potondro reto mihitsy ny fositra mahapotika an'le orinasa jirama tonga tamin'ny jirama shop jerevy projetna volobe io jerevy ny anaovan'izy menakavy resaka surfacturation ny resaka centrale thermique sy ny sisa mividy excédent amina orinasa matanjaka raha iny Antsirabe zany sisa nataon'le jirama satria tsy manana fomba ahafahana manodina an'lay orinasam-bahoaka zany satria olona tsy natokana hitondra fanjakana reto olo reto fa olona mieritreritra fotsiny hoe rehefa azo le fahefana de ao no manapatra fahefana manao zay anodinam-bolam-panjakana rehetra manao zay hanaparina fahefana sy voninahitra tahaka ny nataon'le député am Paul Berger zay filohan'ny vonina parlementaire IRD fa nanan'olon-tsotra ry zay mety manana olana ara-politika amina olana ara-pandrarana aminy ve tsy fantatsika fa izy no mitsangana mandrodana an'ilay fananan'olon-tsotra tamin'ny Paul Berger fa ngazonao atao mandrodana fananany olona na solombaboaka ary ianao na de hoe filohan'ny vondrona azy ianao efa avy niantso fitsaram-bahoaka talohan'io tamin'ny kabarinao efa avy niantso ianao anaovana valifaty amin'ny marikaravalmanana zao ndray ianao mbola metraketraka mandeha manimba fananan'olona ohatran'izany le endrika le fanjakana misy am'izao fotoana zao fanjakana tena tsy miraharaha mihitsy fanjakana tena tsy mieritreritra hoe misy zavatra nge ambony janjahatra rehetrarehetra zany tokony ataon'le fanjakana fa fanapara-pahefana nataon'le fanjakana sy ny olony lay mpitondra fanjakana de tsy magaga raha ohatra ka hoe mijoro ny vahoaka nitosy mijoro ny vahoaka nandorany fotsy sy any fatra maro samihafa satria leo an'le délestage en fait le izy tsy le jirama le mpiasa amin'ny problemany fa le tsy fahitany fanjakana vahaolana momba n'ity jirama ty io de efa marika anankiray ny tsy fahaizan'le mpitondra fanjakana mitantana sy mitondra an'le firenena raha izay faharoa io resaka jirama io no manapirofo fa manosika ny olona sy mimpandrara sy izay efa mitetitetika ny jirama ho bako avina hiala eo anatana amin'ny fanjakana le jirama zay le fihetsika le fitondram-panjakana zay nama mitskombakomba ihany amin'ny fihetsika maro samihafa zay tsy ahitana taratra hoe aiza moa ny tena programme anasa lehibe projet lehibe ho tapitra amin'ny mandat sy 10 andro mahery sisa tsy maintsy ametra-pialana le filoham-pirenena raha ohatra izy ka candidat raha tsy mbola mitady fika indray am'izao fotoana zao tsy ametra-pialana fa hijanonana amin'le fanjakana fa raha ohatra ka hiatrika fifidianana mazava na ambarany lalam-pandroena tsy maintsy mametra-pialana de tsy manana vahaolana nomena an'le jirama na le 400 na le 800 na le 1200 mégawatt tsy navitininina na le fampanantanena hoe mandeha be manana puissance électrique ambony be
ny any am'ireo firenena afrikana rehefa nanao présentation IEM le filohan'ny république zay a olo-tsotra ny vatia kandidata théorie ary tonga filohan'ny république am'izao fotoana zao. Jereviny a Sénégal, jereviny any Afrique du Sud, jereviny ary mandroso ny sisa ny firenena rehetra fa manana ngovo ohatran'izao, itsika mokatra ohatran'izao. Fangana vita le fitoram-panjakana nefa moyen rehetrarehetra teo aliny, ny atao hoe moyen teo am-pelantanany. De le efa-panjakana aloha ahafaha mibaiko, ahafaha mandrindra, ahafaha mandamy mandresaka fitantanana efa teo aminy zany. Moyen rehetrarehetra technique, moyen financier teo an-tanana. Akoatriny hoe ny olona saingy zao tsy nahavita niaro am'le orinasa jirama le fitondram-panjakana. De inona mbola azo antenaina am'izany ohatra velo io resahantsika io mitovy fahampitena amin'ny ary Madagasikara. Endrik'ilay fanjakana tsy mahay mitantana sy mikorotana zany. De lasa le fitondram-panjakana namita tena tamin'ny maro antsetra tamin'ny faran'ny herinandro. Nambita tena ho isika. Satria miakatra ary miainga be am'izao fotoana zao. Ny hetsika ataon'ny antoko-tiky Madagasikara, ny famorian'olona ataon'ny antoko-tiky Madagasikara, zay mbola ao anatin'ny congrès régional. Congrès régional ingeny ataon'ny antoko-tiky Madagasikara, dikan'izany limité am'ireo mpikambana sy mpanaradia ao aminy. Zay mety ho fakasitrahan'olona filomarika Ravalomanana eny amin'ny lalana eny. Adevitra afo zay. Satria matetika hajanony vahoaka rehefa mareo hoe ao filomarika Ravalomanana, miazakazaka ny olona, mirohatra ny olona, mamela ny asan'ny olona. Hiaona amin'ny filomarika Ravalomanana. Hitaraina amin'ny filomarika Ravalomanana. Dia zay mbola tsy pré-campagne ho an'ny tim. Mbola tsy fihetsiketsehana ara-politika zay mahazo ny fahampahafantarana ny candidat io satria ny tim mbola sy ny déclaré ary tsy mbola nilaza fa ranona ny candidat. Mety ho naturel ao anatin'izay filomarika Ravalomanana fa mbola miandry congrès national zany. Dikan'izany ao aorian'izay vao mety endriko zay pré-campagne zay satria ny atao hoe pré-campagne de fampahafantarana ny candidat sy ny hevitry ny candidat. Fa ny atao hoe campagne na fampelezan-kevitra de tena firesahan'le candidat am'ilay projet de société mihitsiny zay ifamatorana ary hakan'ny vahoaka toky any amin'ny vahoaka hoe raha tonga eo de zao no ataoko noho izany mangataka ny safidin'le vahoaka izy. Zay no atao hoe campagne na fampelezan-kevitra. Donc mbola sy tonga am'izany tsika. Ny tety antom-pifidianany seny mamaritra am'izany hoe ireto daholy ny pitsopitso rehetra zany nefa tsy azo avoaka ny tety antom-pifidianana raha tsy validé lay datim-pifidianana. Mbola asa manaraka ny arabe ty zavatra tsara ty. De lasa namita teny hoy tamin'ny marantsitra le fitondram-panjakana de falehiry menakavy fa hoe nisy vahoaka teo, nisy olona maro teo amin'ny alalan'ny sary fa tsy fata fa namita teny izy. Tsy ny structure TGV na ny IRD ihany ny tany Maroantsetra, raha structure TGV sa ny IRD ny tany Maroantsetra. Mba azo lazaina hoe zay le endriky ny fomba fanaovana politika zany. Mametraka visibilité le antoko any toerana. Fa le fanjakana ray manontolo no tonga tany Maroantsetra. Tany membran gouvernement sakizy menakavy tany avokoa. Rasy aloha atomboka any présidence tany ny équipe amin'ny présidence efa nilafika firy andro tany. Tany filohan'ny république mivady, tany membran gouvernement sakizy menakavy tany daholo sy mikatroka rehetra ao aminy. Ny staff cabinet. Tany membran sénat sy ny cabinet am'ireo bureau permanent. Tany ny solombavambahoaka maro be sy ny cabinet sy ny assistant. Tany ny fikambanana mpanohana an'izao fitondram-panjakana izao. Hatramina chef de région, gouverneur avy amina faritra hafa tonga tany. Zany hoe etsi-panjakana le nisy tany mifocalisena tamin'ny Maroantsetra fa tsy hetsika atoko. Fa fantatr'ireo hoe hatraizany farany ho vitan'izy ireo raha hetsika atoko iny. Satria mahafantatra hoe very zahay le Maroantsetra sy Mananara anisany nanome vato be indrindranay tao Analanjorofo. Ny fitahantsika nefa ty zao ny kabary tany anjahana tamin'ny
campagne 2018 zao ny kabary tany anjahana tamin'ny 2019 tamin'ny élection législative tao anjahana foana manko ny andehan'izy menakavy tao navana mba aiza tamin'ny zavatra ny tenenina tamin'izao fotoan'izany no tanteraka le fitoram-panjakana zao ndray nandeha namitatena nahita vahoaka ny vahoaka drokodrokiana tamin'ny tombola nitondrana moto nanaovana fanerena maro samihafa sy organisation fantatra ny mode opératoire am'izany olona maro antsetra zany am'izany mieritreritra fa tompon'andraikitra politika zany karaha reny nareo tsy azo olona satria organisation mpanjakana lizoy aho fa tsy organisation na TGV na organisation na IRD de efa vendrano nareo raha ohatra ka fanjakana ohatrin'ireny ny présidence ny gouvernement ny assemblée nationale ny sénat blindé mihitsiny ny tonga tany miaraka am'ireo staffny ny kabineny ny tsy mbola azo olona ohatrin'ireny nareo miampy fanerena miampy tombola de efa vendrano nareo zay fa na izany aza mieritreritra fa ilahatra amin'ny team mairie ny team manga manao organisation mpanjakana mizara t-shirt avy ny team mizara satroka avy ny team mizara lambahoany avy ny team tsia mandeha aminay pony ny olona ao mandeha aminay pony ny olona zay miatrika ny congrès paritra ho an'ny atokotiky Madagasikara de io ianareo de mieritreritra hoe tena mbola tiany vahoaka fa namitatena everinareo fa tsy misaina ve re vahoaka reo de tsy alala fa ianareo namotika fiainana tamin'ny lavany zay tsy hahafahandre vahoaka am'izao fotoan'izao miaina tsakany sy andavana mbola takininona stock 2022 andeha ty ny campagne 2023 de mieritreritra nareo fa tsy mibelaka tsy mahiratra maso le vahoaka tsy maharaka ny zavatra nataonareo tao anatin'izany distrika manantsetra sy mananary zany de androany ianao ilaza fa atao 24e région ndray manarara sy marantsetra région Ambatsoa satria fantatra fa tsy maintsy hitondra fampanantenana vaovao ndray nefa fantatrareo ny processus rehetrarehetra atongavana am'izany 24e région zany io ara vakinareo 23e région vatovavy sy fitovinana fa mbola adevitra hatramin'izao halahelo ny vahoaka ny kongo sasany nanakambarinareo amin'ny manakara sy vohipeno zay nieritreritra fa tokony hijanona hiaraka amin'ny fanadina sy mananjary nosy varika ara-tantara misy dikan'izany ara-geografika koa tianamorona misy dikan'izany fa nareo moa misy ho azo manam-pahaizana de miforsenareo le izy fa tonga sainy reo olonao ka raha hiteny ary nareo hoe atao 24e région io tsy ao any lody tsy ao any lody satria tsy possible ho vitanareo zany ao anatin'ilay 3 dernier mois ho avy ty ao anatin'ny ty telo volana farany ho avy ty tsy havitan'izany nareo satria tsy maintsy mitady nareo hoe inona ndray fampanantenana de rehefa mitady fampanantenana nareo jery an'le sary mihitsy ato de iny satria menatra le vahoaka marantsetra de natao daholo lay fihetsiketsehana mahery vaika rehetrarehetra de rehefa natao le fihetsiketsehana mahery vaika de mieritreritra fa hoe tia ny vahoaka zay fa namitatena lefa so le sary faly namitatena zao ve fahorim-bahoaka zao ve fijalian'olona zao de mieritreritra ianao fa ianao zany tena revon'ny olona revon'ny vahoaka aiza misy an'izany mba ampisaina le malagasy mahafantatra ny tokony ataony le malagasy fa tsanatsy n'izany akoriny malagasy azo vendranina lavo zao malagasy azo anaovana azy tiana anaovana azy de ianareo manao mangatsika sy mafana de mieritreritrareo fa tena milainareo am'izao fotoana zao izany tsy mahafantatra folapahandanginareo izany tsy mahafantatra fa ny zavatra teneny vavanareo tsy ary tanterakareo zavatra nresahanareo
tsisy mitombona ara-dalàna de lazay la va hoe iaro mpambola vanila mananara marontsetra nareo ny zavatra nataonareo nandritran'izay fotoan'izay nitondra fahampitehana ho an'ireo vahoaka ireo de androany de ilaza fa iaro an'le vahoaka de jereva reto ny moto fantatra va 20 ny communenao ho zaraina anyreto zany lehibe ny tanàna de atao karazana azara ny fiainan'le malagasy atsapaka de masinina vary kely de resaka telefona de resaka kit solaire sy ny sisa de mitondra artiste de manerinery olona any ambadika any amina fikambanana samihafa fantatra ho any mode opératoire ny olona ao manao an'io zavatra io fantatra ary ay atraiza ny limite politikany tikan'izany tsy makaizy io nandeha namitatena de nentina fitahana tany le filohan'ny repoblika hoe mahazo vahoaka zay fa inona ny nataonao inona ny nataonareo hatramin'izay tao marantsehtra boriborika na lalana pavé mbola nedivana an'le gouverneur mara analanjorofo ny ainga avy taty amin'ny fijika mataty resaka EPP ary ambadiky ny terrain groupe resaka CSB zany ve ny zavatra eritreretinareo fa hoe anaovana filompinena déplacement tetezana re asarama ery ny any olona zavatra goavambe misy impact économique any vahoaka de lasa mirefarefa mitany le fomba fanaovana politika satria zay le marketing politika no mahafaly an'reto olo reto de veriny fa rehefa misy vahoaka be ohatrin'io de efa ny posiny le vato tsia amin'io fotoan'io ihany de efa misy olona mivory eo maro antsetra miezan'ny olona fotsiny mandeha ny anaty publication sisisany fa hoana ny tsy afantarany olona zany olona vambany vola raisanareo ambinany telo ankofa maria rano manambolo anjanazana antakotako mahalevona rantabe ambany zany iza tsy nahafantatra an'izany fa misy fotoan'olona marobe mahafantatra ny ataony olona fa zao ianareo alohany eo de mieritreritra fa ianareo favori amin'ny politika tsy makaizinareo tsy makaizinareo klasika kely maivana be io stratégie anareo io raha mieritreritra nareo fa nareo no tena favori amin'ny politika tsy ohatranyio ny izy fa famitahatena io sady fantanimbola le jour même am'le zavatra mitsanga maro antsetra de le stage tsy fakahitany era Madagasikara le jour même am zavatra mitsangany maro antsetra be de be ny adevitra momba ny olona sahirana momba ny tsy fandrimpahalemana era Madagasikara ka zany adin'ny olona tsy adin'ny olona zany ary amin'ny fifidianana tompoko tsy distrika ray no mifidy fa distrika 710 zany ny atao hoe élection fa iza ny olona tsy malala ho zao ny nanapitehanareo amin'ny firenena zao ny nanapitehanareo an'le vahoaka malagasy zao ny fitotongana an'ilay firenena menjera amin'ny tany mihitsiny milahatra ry migidana de mieritreritrareo fa paradisy Madagasikara paradisy maro antsetra satria nahazo vahoaka fizan'ny olona tsy nanao an'ireny tamin'ny fotoan'andro betsaka ihany zay sénateur fantako zay betsaka ihany zay ministra fantako zay betsaka ihany zay député fantako zay betsaka ihany zay be ny tanàna fantatro zay fa nanao ohatrin'io daholo ny mode opératoire ny fizazahoana sy ny fidedy afa-pahefana na ampiseho endrika fa tena matanjaka tiam-bahoaka fa misy limite no misy rovotra pataloha misy tsy sampetraka eto Madagasikara ntsony ary tsy teherika politika misy mivonivony any an-tranony any ka nandeha hitsena ivoaka ny trano raha menamenatra tsy
zany zava-misy amin'ny fomba fanaovana politika ka tsy hoe misy fahefana kely ianao androany de mahavitoatrany reny ianao de mieritreritra fa mandrakzay le fahefanao de paradisy Madagasikara satria nahavory vahoaka tamin'ny Maroantsetra reto olo reto za mampime reny zavatra nitranga ataon'ny antokotiko Madagasikara reny ny endriko ny fomba-panaovana politika amin'ny sainy famoron'olona famorim-bahoaka mpikambana ao anatina détermination ao anatina conviction tsisy fizarana t-shirt tsisy fizarana lambahoany tsisy fizarana kaskety tsisy fanambana vola tsisy fitauman'olona amin'ny fiara fitaterany etseroa na fanerena zay ny teneniko hoe raha ohatra ka fanjakana ny organise an'iny présidence ny gouvernement sénateur firy député firy raha mbola tsy azo olonareo de fa vendrana hatramin'ny gouvernorat ao analanjorofo vendranareo raha ohatra ka tsy azo olona arak'ireny zavatra ataonareo reny ka reny zany tsy midikiny reny tsy ahoany lody fomba fiteny zany teneko zany averena ny vahoaka le oam-pitenenana mafinaritra hoe malemy aminay raha vitanareo zany favorinareo ny atao hoe malemy aminay manambola ny olona karaha 25 000 francs ny boutaina biera ray fa rehefa tonga ny saison any ambanivolo misy mivarotra 75 000 francs de ozy ny olona hoe malemy aminay dikan'izany tsisy dikany aminay ataony 20 000 ariary ary any labera 75 000 francs anao satria manambola le vahoaka fa am'izao tsy manambola le vahoaka malagasy tsy manambola le vahoaka ny nalanjorofo ka avereno zany fiainam-bahoaka zany e mba hizesizesta le olona mba afaka manao abonnement re abonnement ana Canal Plus le olona e mba afaka mividy tolona le olona e satria tolona ny tena zava-dehibe any mba miala am'le tafo bozaka ale tafo amin'ny endrika tafo ravinala iny mba afaka mividy seza salon le olona zany ny zavatra tadiavin'le vahoaka fa betsaka nefa mivarim-pananana am'izao fotoana zao de mieritreritrnareo ve fa tsy ho fantatry ny vahoaka zany ketrina le vahoaka malagasy ketrina le vahoaka ny alanjorofo de tsy hatakatra an'izany hoe ty koa nye de fanadalan'olona koa ty raha ty e ain'olo zany de nandena mitateny ho ia de atoboy ny vola e lanio ny vola anapahary tsara le fahefana de mieritrereta tsara fa nareo ny tena milay nefa kilo analava nily vert am'izao fotoana zao 10 000 ariary tany am'le 150 000 ariary 200 000 ariary 10 000 ariary de mieritreritra nareo fa milay de nareo mpiaro ny tatsahana lavany am'izao fotoana zao tsy ao tena tsy ena iny moa zay hoe le fomba fanaovany reto olo reto politika mihitsy no mirefarefa amin'ny tany satria mieritreritra izy fa le resaka communication le resaka artiste le resaka zavatra ohatran'izany ny everina fanababoana vahoaka misaina le vahoaka malagasy misaina fa tsy hoe any amin'ny 20 kilometatra mialina Tananarivo de tsy maharabavao misaina le vahoaka malagasy tahaka ny vahoaka malagasy misaina ny vahoaka any misy olona marobe tonga saina koa any Maroantsetra sy Mananara any fa zao io moa nareo manao spectacle bojo mizahany olo e mananona ny tombola edy ndao ary misy artiste ane manao ohatrin'io any e misy festival maro samihafa nke mahavory olo loatra andreny e satria mandritry n'izany etsika rehetrarehetra zany misy hetsika hazona moto misy hetsika hazona telefona sy sisa sy ny sisa fa ataony olona zany fa tsy etiny ilazany zany hoe resy lahatra aminao ny olona tsy ohatriny reny ny fomba fandrefesana azy fa reny zany de marikiny hoe matahotra ny tsy azo olona ahoana no hitondrana nga ihany rajoelona Maroantsetra indray satria efa nanao fanantenana diso avoaka Maroantsetra de nentina tany de nitadiavana fomba hafa ampidirina nga rajoelona de reny ny système hitany zareo aozy zare
de mamita tena tsy migainy nininina mihitsy ny reny heureusement 90 jours sisa de mialo anareo ka raha reny nety nilazana fa milainareo mitiany vahoaka nareo de mivahoaka maro antsetrany no mitsara anareo amin'ny lalàna faneho-kevitra anatin'ny tambazotra sosialy hoe tsy makaizy reto olona reto efa nyteneniko anie zany na anao asa tana maro na anao inonareo fantatry mivahoaka maro antsetra hoe izany namotika azy misy courant d'idée maro be ao miodinao misy force politika maro be ao fantatra ahoana fomba fiasan'ny mpanao politika ao ahoana fomba fanerena ahoana fomba fanjakazakana sisisy fantatry zany tia zany avelan'ny olona ianao anao zavatra aloha iza spectacle bojo marô eka ry miaraka amin'ny jony to ry takisa olo fotsy sisisy inona ny problème ando vola migala azy atao ampy spectacle azy atao mianky misy bojo ny andrasana hena misy any amin'ny 500 grammes any atsasakilao ny andrasa ngeza zany kinona ny problème na omby 30 dimy amby 30 alefa vola dala tompo satria tsy mahay politika tsy resaka idéologie ny tazaina amin'ny olo-pirenena fa resaka fetifety kerimesy ny tazaina ny olo-pirenena de raha vatsika amin'ny fomba fanaovana politika ny taiza vahoaka zany izany io ataon'ny antokotiko Madagasikara io de zay le mahafinaritra am'le hoe any amin'ny lalana aliany antokotimo any amin'ny lalana alian'ny folomarika Ravalomanana miazakazaka ny olona efa miverina amina resaka idéologie efa miverina amina vision fa tsy spectacle asy kermesy tsy resaka godizy tsy zantsony ny zava-misy am'izao fotoana zao efa dépassé zany sahirany reto olona reto fa nitsika fotsiny de zao hoe valideo le daty isy dikan'izay de avoa le convocation des électeurs de avoa le tetiany mpifidianana rehetrarehetra hoe reto daholo ny fifidianana tanterahana am'ty taona ity atony fanotrahana taratasy atony fisariana marimarina kokoa rehefa aveo rehefa voarotsaka ny taratasy ato ny fisariana numero ato ny fivorina eo anivoseny momba ny délégué de vote ato ny fandraisana fanapahan-kevitra momba ny bureau de vote ato ny fanomboa ny fampelezan-kevitra sinsisa zany mbola andrasana daholo zany zay nge vonina hiatrika lalao madio e tsy misy osika tsy misy alabato tsy misy faneriterena fantatra daholo ny ataonareo any ambadika rehetrarehetra any amina masina na imprimante fantatra daholo ny ataonareo manangona fisy any ambadika any de anoratana anaran'olona de tadiavina karapanondro vavao alefa any ambadimbadika any soratana fantatra daholo fa eto koa tsy spaisy mantana olona jamba kory ka tsy hafantatra ny zavatra sy ny adalana ataonareo any ambadika any fa zay samety tsika samy zanaky mipanefy tsy mifampidera-taimy zay satria samy mieritreritra fa tompony ty Madagasikara ty zany zay mieritreritra fa tompony Madagasikara ary mitaiza vahoaka navitra firenena nareo mieritreritra fa tompony Madagasikara hanjanaka hamodika hangalatra hanao zay fandribana am'ty Madagasikara ty mialatsiny mikisaka nareo fantatray dans 90 jours raha candidat tsy maintsy mametra-pialana de miomana zany ny faritrafa fa hoavy ny congrès party ny antokotiko Madagasikara araky ny efa fandamina ny fandaharam-potoana efa any amintsika rehetrarehetra any mbola congrès oia fa tsotriny ny enreto efa campagne ny enreto sy pré-campagne tsony fa efa campagne mizara contrat de efa avy le cravaty avy le nœud orange manao an'le banderole orange lamba hoany orange le dress code le code couleur an'le antokony karatany de efa avy mifetsiketsehana madinidinika ty ambadika branchement mora de président ANR zao nefa tsy mahatoky tena kit tonga hatramina tombola taiza nisy fomba fanaovana politika tombola raha tsy olona totoa be ohatran'izany fomba fijerera politika hoe zany ny fomba ahafahana mandresy lahatra vahoaka am'izao fotoana zao tsy ohatran'izany ke le développement maritra le développement réel
le développement durable tsy ohatran'izany le izy zavatra mandalo fotsiny reny eo anatin'ny adiny ray enao mikarakara la mivola le vahoaka mijery faly fa zao tsisy nininona vokany tonga ao aminy tazomy maritra tsy misy ka tsy ohatran'izany le fampifaliana vahoaka sy fitasaina vahoaka fitazaina vahoaka raha politika sy hotitanindrazana fa tena mamotika io zavatra ataon'le fitoram-panjakana io ambonin'izay fampiasana mpitandro filaminana vitsivitsy am'izay etsika ara politika na ataony antokotiko Madagasikara na ny folomarika Ravalomanana na mpanaradia aminy fa hitahita daholo zao ny zavatra rehetra ataonareo fatapatatra daholo fa zany midika fa ambony be le tahotra efa mihoatra ny lohanareo le tahotra de manaonao foana le mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao de tonga amina zavatra ohatran'ireny de lasa ho ihana mitatena de falifalo ny ravoravo oka falifaly tany izy menakavy de nahita tany de nahita na de mba nandehandeha kanoty kely tany de nandeha tamin'ny tsapaka tany de rehetrarehetra tany epita-ranomasina de falifaly ery eny mirevelo fa kely sisa de mialo anareo nanohatry n'io daholo ny sasany teo fa taizany efa rany fa misy farany raha jiaby iresaka momba ny jirama tsika rapitso satria misy zavatra tiako resahana momba ny jirama io iresaka ihany koa tsika momba nyty resaka liberté d'opinion liberté d'expression ty rapitso misy dikantsika miresaka an'izay satria misy zavatra en de vitesse eto Madagasikara eto akoatriny hoe hiadevitra tsika momba ny toerana ara-ekonomika misy a Madagasikara am'izao fotoan'izao telo ny zavatra ho resahako ho amintsika rapitso na izany naty zany ankahirazana ny namana nambininy ary isaorana de isaorana namana Clémence Rahanirina mpanolotsaina ny tanàna niaraka tamin'ny nambinina tamin'ny zoma teo niatrika ny fiakarana teny devon'ny fampanoavana na mehery an'izany namana nambininy zany akasahatsika ninona zavatra nitranga akasahatsika foana ny fietsika ataona namana izay mijoro na inona ho ya akoatrany miadevitra mila saina tsara rehefa misy fietsika ohatran'ireny de soratsika Clémence Rahanirina zay mpanolotsaina ny tanàna tsy namela ny nambinina irery sy ny namana mpiara-mitolona marobe tonga teny amin'ny fitsarana makahiran'ny nambininy tsika amin'ny zavatra rehetra misaotra ihany koa tsika ho an'ny mpanaraka mifandarana izay ny androany fa mbola manam-potoanytsika ho an'ny rapitso iresaka teny iresaka satria zavatra nitranga tamin'ny mahajanga sy ny adevitra nataony tompona andraikitra tany an-toerana de entina hitsapana sy ahafantarana am'izao fotoan'izao hoe atraiza le lozika n'le tahotra ananan'io fitondram-panjakana io ka hanaovana saritsary etseroa zay fanerena fangejana ary fampiasana ny lalàna sy ny rafi-panjakana ho amin'ny tombotsoan'le fanjakana fa amin'ny tena ho an'ireo tsy mitovy hevitra azy ireo resahantsika izay zavatra irapito satria manana sary sy manana profotsika etsika hilazana an'izany resaka zany makasitraka amin'ny faly teo amin'ny lafin'ny teknika makasitraka ihany koa amin'ny onja zay niaraka tamin'ny faly teo ambadika taony namana Rina Rabe Mananjara ny député Géry Andrembolaina de député Alain Ratsimbazafy de mamara anazy anaova kokoa manokana ny vahoaka ny Mahajanga maro be ianareo ny teny anaova kokoa zay maro e tena tsy vity eto mihitsy le izy raha kokoa ny resahantsika eto fa tena tany am'izay nale rehetrarehetra de tena mazava ny resaka fa de ozy hoe atambatro zay satria nareo mihaino an'ity fandarana ity rehefa avy eo de ozy hoe ty le kokoa fao be avy aty amin'ny faniry niona taminareo tany zay nyresahanareo de atambatra am'izay nafinaritra mifandraisana nafinaritra amin'ny fionana dia engany avita mihoatra lavitra ny tamin'ny Mahajanga indray ny faritra hafa zay handray ny congrès party ny antokotiko Madagasikara zay miaraka amin'ny folomarika Ravalomanana miaraka ihany koa amin'ny olombofidy sy ireo birao politika zay